crown you, you are worthy. We crown you, Lord of all. We crown you, King of glory. We crown you, King of glory. We crown you, King of glory. We crown you, Lord of all. We crown you, you are worthy. We crown you, you are worthy. We crown you, you are worthy. We crown you, Lord of all. We crown you, King of glory. We crown you, King of glory. We crown you, King of glory. We crown you, Lord of all. We crown you, you are worthy. We crown you, you are worthy. We crown you, you are worthy. We crown you, Lord. And worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. Elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one. Ravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tafiaraka eto indray tsika amin'ity session farany ity fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra. Mamela ianareo iarabanareo tsirairay avy tonga soa eto dia araka ny fanaontsika isan'andro moa dia hoe mandefa ny présence ianao sy mandefa ny fiarabana ahafahanay mirary soanao n'aiza n'aiza misy anao. Fiadanana lalaina Andriamalala, Shalom Lala Marisy, Ornella fiadanana, Sitraka Ony fiadanana, Chantal Rafanomezanjanahary, Galio Lucienne, Anitra Nofy fiadanan'ny tompo daholo, Nathanael Andriambololona, Shalom daholo, Oeli Randry, tahin Jesosy daholo. Eny tompoko. Dia fantafiaraka amintsika indray amin'ity session faran'ity niaraka teto foana isika nanomboka tamin'ny Alarobia hatramin'izao asabotsy faran'izao dia niarabantsika rehetra rehetra tonga amin'ity session farany ity. Shalom Fanjafafa fiadanana Natasara Koto, Mamisitraka Soavola, Nofy Andriazafy. Dia manasantsika tsirairay avy manao partage maximum any amin'izay groupe misy atsika. Afaka identifientsika eo ihany koa ny namantsika eo amin'ny commentaire eo izay tiantsika anaraka izany. Dia aiza adino ny mametraka ny présence, ino moa ny azahoantsika ny boky AOG SS 5 et 6 satria session anankiroa izany nataontsika amin'ity famarana an'ity androany. Eny tompoko. Dia faly tafiaraka amintsika rehetra fiadanana Marie Antoniette Dia, Xavier Trema fiadanana eny tompoko. Efa miamarotsika fa manasantsika izara any amin'izay groupe misy atsika any manasantsika hitagena amantsika. Dia azy adino hatrany mandefa ny présence. Eny tompoko. Fiadanana manetriketrika hoy sisika Xavier Trema.
Fiadanana Zokia. Shalom, Eugène Stéphane, pasteur. Bali Andria, Shalom. Mahafinaritra e. Iny izay fa handray avy amin'Andriamanitra tsika androany. Tena nahafinaritra e. Dia izao manentana anareo izay tena hoe hizara, manentana anareo ihany koa handray anjara ao anatin'ny commentaire. Aiza misalasala mihitsy raha misy fanontaniana na teboka révélation voarainao dia afaka soratanao amin'ny commentaire eo izany. Fiadanana Joel Part, fiadanana Grosse Minette Tity, Rominet Tity, lala herim-bavaka tahiny tompo e. Iny tompo. Fiadanana Veroanitra Antsiniala. Shalom Liva Ranjiva Son. Manaja tompoko. Iny tompo. Efa maro tsika asao namana anaraka ny direkta satria rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia farany tsara indrindra. Dia izay tena mino hoe fa nandraintsika tao anatin'izay 3 andro izay dia amin'ity androany ity tsika amin'ity session farany ity dia handray avy roa eny avy amin'Andriamanitra. Halleluja. Eny tompo. Fiadanana pasteur Doli alefaso ny présence antsika tsiraray avy iny moa ny ahafahantsika mizara ny boky. Izay no hoe tamaly isika dia niresaka momba ny tahotra fanajana ny tenin'Andriamanitra. Mba tsy izay tenin'Andriamanitra tiantsika ihany no ankatoavintsika, fa na metimety amintsika na tsy metimety amintsika dia ankatoavintsika ny tenin'Andriamanitra. Dia androany tsika dia mijery iresaka session anankiray indray tsika amin'ity lesona 2 izany nataontsika androany dia izay no mifampizarantsika. Fiadanana Bakimalala Rasoloniriny. Fiadanana Haingonomia Lova Rakotomalala. Shalom. Halleluja. Tainy Jesosy lanja Andria Mirindra. Fiadanana Lydia Agape. Eny tompoko. Dia hivavaka tsika manomboka amin'ny fotoana asaintsika miaraka amintsika eto aloha izany i Broveur Epafra sy Broveur Bali. Izay 3 mirahalahy ireo izany niaraka amintsika androany. Dia angatantsika Broveur Bali hivavaka manomboka ny fotoana dia avy eo i Broveur Epafra no anazava ny lesika ireo session anankiroa ireo androany. Eny tompo. Falmerabantsika rehetra ary itononana ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Miarabanao pasteur Narindra, miaraba ihany koa Broveur Epafra. Faly indray hiara-ny tompo aminareo eto androany. Dia hiaraka hivavaka tsika tonga dia hanomboka ny fotoana satria mandeha ny fotoana. Hivavaka tsika tompoka. Andriamanitra misaotra anao zay misaotra anao zay ny amin'ity fotoana ity izay tena fitoam-pitahiana. Tena fitoam-pitahiana ho anay satria tena tianao zay andeha amin'ny lalanao isan'andro. Tena tianao zay tena tsy andeha amin'ny lala andiso mihitsy na andeha amin'ny lala amin'ny fahazarana, fa tena tianao zay dia tena amindranao fo tena omenao ny fahasoavanao Andriamanitra dia ampianarinao mihitsy. Tianao zay ho tonga sakaizanao dia alalany tsy ambaratelonao Andriamanitra. Tena mankasitraka anao, tsy manana teny be dia be zay fa tena te hipololotra fankasitrahana ny fonay, ny vavanay, ny sainay, ny fanahinay amin'ity androany ity. Ary mivavaka ko androany ho an'ny tsirairay avy isa-tokantrano izay mandray an'izao fampianarana izao, mba tena
anovana anay mihitsy Andriamanitra nikasika ao androany. Manasa anao zay fa any masina hikasika anay, andresy lahatra anay, hitondra anay amin'ny sitrapon'Andriamanitra androany. Ho tafaombona amin'Andriamanitra izay amin'ny alalan'izao fampianaran'izao. Fa any masinao tena mila anao zay, tena mila anao zay, tena mila anao zay. Mila anao zay fa any masina, apetraka aminao ny fotoana rehetra. Tena raiso an-tanana ny zavatra rehetra Jesosy. Ary na dia any amin'ny connexion amin'ny lafin'ny teknika arany, tena ianao mihitsy ny intervenir, tsy hamela ninninna sakatsaka nataony devoly dia miherinao ambony lavitra Jesosy. Ary izay koa mandray ny fahefana izay efa nomena anay hamotika, hanohitra, hanrava an'izany asany demonia zany, any asany devoly, na amin'ny endrininna na amin'ny endrininna, na sakatsakan'inona na sakatsakan'inona. Ambaranay ny tenin'Andriamanitra androany izay famarinana, ny zanatspika rehetra voaforona melezana anay, voaforona melezana ny connexion, ny zavatra rehetra dia tapahana, potehana, toerina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raisinay ny fampianarana amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana, ary ny voninahitra, ny haja dia ho anao rery ihany Jesosy, hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Dia faly miarabantsika tsiraray avy ary amin'izao asabotsy fa 27 janoary izao takariva ity amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia tononay ny fiadanan'Andriamanitra ho atsika tsiraray avy izay manaraka ny fandaharana haitarika ara-baiboly biblical leadership amin'ity androany ity. Ary farany tokoa ity ny fandaharana farany amin'ilay session na amin'ity loha hevitra izay mitondra ny lohateny hoe ny tahotra fanajana zany an'Andriamanitra ity. Dia araka ny tenin'ny pastera teo hoe homanin'Andriamanitra, réserven'Andriamanitra mihitsy ho amin'ny farany ny zavatra tsara, divay tsara izay mihitsy moa ny ao amin'ny jaona toko faharoa zay le divay tsara dia nomanin'i Jesosy ho any amin'ny farany. Izy zany dia inotsika fa misy zavatra tsara sy mahafinaritra be atolotry ny tompo atsika amin'ity androany ity izany. Ka hiditra avy hatranytsika amin'ny session nefa koa raha sitrakareo marina fa efa mivavaka tsika dia efa vonina tokoa ianareo fa amma hoe farany androany dia amafisiko indray mandeha any aloha ilay check-in na présence teo alefaso ao ny présence anareo, alefaso zany présence anareo eo amin'ny commentaire atsika eo iny no ahafahantsika mandray ny boky. Dia amafisiko kely ihany hoe misy ny antony anaovana izay lamina izay moa zany dia mba ahafahantsika mandray ny boky, zany hoe rehefa nanatrika ianao ny 20 isanjato no mihoatra 80% plus zany ny fiofanantsika teto dia afaka mahazo ny boky ianao ary mahay maimpoana mazava ho azy. Izany hoe zay 80% plus zay zany tokony lesona 5 tao anatin'izy enina zany no atrehanao. Androany antsika manao roa zany dia nanatrika lesona anankitelo hafa ianao talohan'ny androany izany. Dia mety misy ihany aloha namatsika nametraka fanontaniana hoe hono azafady indrindra tompoko izy za manaraka fa matetika tsy en direct eto fa ny atoandro vao manaraka, mety afaka mahazo boky ve? Misaotra ny mamy sitraka soavola amin'izay fanontaniana izay fa ny tena fandaminantsika zany dia ny manaraka en direct, manaraka en direct ao anatin'ilay fotoana session anankidimy anankenina azafady na 5 ao anatin'ny enina no afaka mahazo soamantsara. Izany dia raha satria moa mba samy mahazo daholo fa ilaina koa ny fandaminana, so misy hoe nanino ny ranona nahazo nefa tahak'izao dia zay tsy mahazo fa zay zany ny fandaminana azo atao ao anatin'ilay izy le manaraka ao anatin'ny live zany. Satria raha tondraika raha tsika hoe afaka herinandro mety misy mba te hisitraka an'izay nefa tsy omentsika dia so dia lasa miangatra tsika amin'izay fotoana izay, so lasa miangatra tsika amin'izay fotoana izay fa tsara zany arahantsika foana zany izay. Dia raha sitrapon'ny tompo moa dia
toy eto foana ihany koa raha rehefa manao fandarana eto koa tsika izany a dia afaka misitraka mety a loha hevitra hafa fa raha sitrapon'Andriamanitra ihany koa nefany a ho antsika izay mety tsy afaka mahazo a an'ity boky ity zany a atao anatiny ity live ity a dia raha sitrapon'ny tompo a mbola hisy a ao aorianao tsy mbola voafaritra fa ao aorianao a mbola hisy ny leadership conference izay atao eto Antananarivo a mahakasika an'ity loha hevitra ty a dia afaka hisitraka soamantsara an'izay boky izay ianao fa ho antsika aloha zany a efa nanaraka live dia ataontsika hoe mba lasa aloha zany tsika ao anatin'izay izany ka dia averiko ihany alefaso eo ary a ny alefaso ny présence anao dia ny fomba handraisantsika ny boky a fomba handraisantsika ny boky a dia ho an'ny eto Antananarivo a dia ankaty amin'ny Foibe Aisom ety Andranomena omenay a ny Antsipriany any amin'ny toerana ho an'izay mbola tsy nahita izany tsy mbola mahita an'ilay izy fa ho antsika Antananarivo sy manodidina dia mba manatona zany a maka ny boky raha sitraka reo izany raha satrinay moa dia mba mety hoe isan-tokantrano mihitsy a fa raha antsika mahalala koa hoe misy an'zareo any amin'ny faritra mbola sahantsika soamantsara ny fanaterana an'izay koly izay a fa omeko rehefa avy eo a ny Antsipriany mahakasika an'izay fa raha sitraka reo nge dia andaontsika hiditra avy hatrany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany session larana fahadimy a ho an'ny sessiontsika larana fahadimy dia ianarantsika loha hevitra anankiray manokana izany dia tsy inona fa ny fiombonana amin'Andriamanitra zay zany a no ho hitantsika ny fiombonana amin'Andriamanitra io zany a dia tombotsoa anankiray a azonao amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra amin'ny fandehanana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra dia ity a fanananao a fiombonana akaiky ity ary tahaka ny ahoana ny endrika io fiombonana io ho hitanao ange a ny antsoina hoe harena ny fiombonana atao anatin'ity session larana fahadimy ity antsoina hoe tena sakaizan'Andriamanitra ianao a akaiky an'Andriamanitra ianao a ao anatin'izay ary ho hitantsika ihany koa fa misy ny antsoina hoe fifampisakaizana amin'Andriamanitra amin'ny fomba matotra dia matotra ity zany dia anamatotra antsika mihitsy a amin'ny fifampisakaizana amin'Andriamanitra ho hitanao zany a fa ny relation na ny fifandraisana rehetra dia mila fikolokoloana daholo fifandraisana ara-panambadiana namana samy namana mpifankatia mpiara-mivavaka sy ny sisa ny sisa ho hitanao fa mila fikolokoloana ny fifampisakaizana na ny fiombonana fifandraisana dia ho hitanao anatin'ity zany a izay a harenan'ny fifampisakaizana amin'Andriamanitra izay fa ny manaraka ho hitanao koa fa samy hafa ny antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra sy sakaizan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra ny tena matetika efa rentsika foana brother Bali pasteur Narindra asa raha marina zay mihitsy hoe mpanompon'Andriamanitra lehibe izy dia mpanompon'Andriamanitra sy ny sisa fa hafa mihitsy le hoe sakaizan'Andriamanitra izany dia ho hitantsika zay a fa niveau na lenta anankiray vaovao mihitsy a ny antsoina hoe sakaizan'Andriamanitra izany hoe a ambonin'ilay a iantsonanao hoe mpanompon'Andriamanitra mpanao asa fanompoana mahatoky inona koa mety iantsonanao ahafantarana anao a zavatra tsara ahafantarana anao fa zava-dehibe ny antsoina hoe sakaizan'Andriamanitra izany noho izany a raisy tsara ny toeranao a raisy tsara ny notinao a izany a raisy tsara ny toeranao raisy tsara ny notinao a dia mivonoana tsara ho amin'ny sessiontsika larana fahadimy hitako ihany hoe misy namantsika mety mbola mametraka fanontaniana mahakasika ny programa isan-karazany fa raha mety a aleova jerentsika rehefa avy eo a izahantsika valiana rehefa avy eo izay fanontaniana izay ka roso aryntsika e izay ny hoe lafa rosontsika iresakitsika mahakasika ny fiombonana amin'Andriamanitra secret an'Andriamanitra ny tsy ambara telon'Andriamanitra dia zaraina amin'ny olona izay a akaiky a sy sakaizan'Andriamanitra roso aryntsika ho amin'ny lesona larana fahadimy
miarabantsika rehetra ary tonga soa amin'ny lesona fahadimy amin'ny tahotra fanajana an'Andriamanitra. Lasa lavitra hainy ianao zao satria nandalo fandidiana, nandalo fampitandremana be ianao zany nefa mbola ity ianao manaraka, mbola mangetaeta ary dia faly amin'ny teny aminao amin'ity fotoana androany ity fa dia tena tia an'Andriamanitra tokoa ianao fa manana vaovao mafaly eto aritsika zany dia hiditra amin'ny desera. Inona ary zany ilay tombotsoa an'ilay olona izay tena matahotra an'Andriamanitra? Ny tombotsoa lehibe indrindra dia ny fananana fiombolana amin'Andriamanitra. Soratra masina tena tiako indrindra Salamo 5:24 ary dika teny any KJV, ny tsy ambaratelon'i Jehova dia asehony ireo izay matahotra azy ary asehony azy ny fanekeny. Mario le hoe ny tsy ambaratelony dia asehony izay matahotra azy. Ka iza moa ny zaranao tsy ambaratelo? Olo-pantatra ve sa namana akaiky? Tazaka eto kamera eto mihitsy mivaly teny omenao. Namana akaiky ary tahaka izany koa ny tompo. Hoy izy hoe ny tsy ambarateloko dia zaraiko amin'ireo sakaiza akaiky tsy iza ireo fa ilay olona matahotra ahy. Asehoko anao ireo karazana olona matahotra an'Andriamanitra satria ny dikateny ESV dia milaza hoe ny fisakaizana amin'ny Jehova dia an'ireo izay matahotra azy. Ny zavatra hitantsika eto dia tsy sakaizan'ny olona rehetra Andriamanitra. Ataoko mazavazava kokoa, Andriamanitra dia tsy sakaizan'ny olona rehetra ao am-piangonana. Ka misy lehilahy roa antsoina hoe sakaizan'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha. Misy naman'Andriamanitra koa ve ao amin'ny testamenta taloha? Mazava ho azy. Inoko fa Davida dia sakaizan'Andriamanitra, Estera dia naman'Andriamanitra, Davida ihany koa, ry Josefa ihany koa. Fa ny fiainan'ireto olona roa reto dia ohatra mampisehony amin'ny zavatra takiana raha te hanana fifampisakaizana amin'Andriamanitra. Ny voalohany dia Abrahama. Nahoana moa Abrahama no natao hoe sakaizan'Andriamanitra? Satria rehefa lehibe tokoa i Abrahama tamin'izany, nahazo teny fikasana avy amin'ny tompo izy momba ny zanakalahy ary efa nandrasana nandritra ny 520 taona izany. Ary nandrasan'Andriamanitra mihitsy hatramin'ilay fotoana itiavany Abrahama zanakabeny ka avy eo dia nantsoiny Abrahama hoe Aba. Hoy izy hoe ahoana tompoko? Ianao sy le zanakao le tianao le efa nandrasanao 520 taona mandehana kely lalana 3 andro ary tiako anao hamono azy. Ka asa raha azonao an-tsaina? Inona ny tao an-tsainy Abrahama tao anatin'izany? Ary atao mazava tsara fa tsy nanome antony Andriamanitra hoe raha toa ka alefanao ny zanakao lahy atao nosorona dia ho alefako ihany koa ny zanako lahy tokana atao sorona. Nitenen'Andriamanitra taminy tiako ianao hamono ny zanakao ary atao sorona izy. Azonao sary an-tsaina ve? Nahoana i Abrahama ny alina niny? Everiko fa tsy nahita tory izy, saingy izao no lazain'ny Baiboly zavatra mahagaga. Ny fo maraina koa Abrahama ka nanisy laselo miborikany ary nitondra Isaka sy ny mpanompo ny roa ary nanomboka nandeha. Ny ampitson'iny zany. Misy karazan'olona manao fanambarana hoe efa mambolana maro ny tenena ny tompo mahakasika n'ity zavatra ity ary tena meizy amin'io. Mirehare mihitsy reto olona reto amin'ny tsy fampiana tahotra an'Andriamanitra. Abrahama kosa dia ny fo maraina ka nanomboka nandeha nankatoan'Andriamanitra. 3 andro le fivahinianana nahoana? Nomen'Andriamanitra fotoana i Abrahama sao te hiova hevitra. Mora mantsy ny mientanentana amin'ny fandrenesana ny feoben'Andriamanitra fa ahoana kosa rehefa afaka 2 andro ka hijery ianao an'le tendrombohitra ary le olona tena tianao indrindra ety an-tany no vonoana eo. Ary ny antony dia baikon'Andriamanitra ary tsy nomeny anao akory ny antony. Ary nalain'i Abrahama Isaka ka dia nentiny. Nanangana altara izy ary eritrereto ny fihetseham-pon'i Abrahama tao anatin'izany rehetra izany. Nisy ady ara-pihetseham-po tao. Tsy mbola niteny ny Isaka izy fa izy no atao sorona ary ny zanany malala ny miaraka aminy manangana le altara. Ary fantany fa tsy ho ela dia ampiakariny eo Isaka ary hotrobarany antsy izy. Nakariny Abrahama teo amin'ny altara Isaka, natsanga ny antsy ary efa vonona izy hanindrona le olona tiany indrindra noho ny baiko izay nomen'Andriamanitra azy. Tsy nanome antony Andriamanitra amin'io. Ary avy nitsangana ny antsy dia niseho taminy anjelon'i Jehova ka izao ny zavatra nolazainy hoe le anjelo hoe Abrahama hajanony. Satria ankehitriny dia hitako fa ianao dia matahotra an'Andriamanitra. Ahoana ny afantaran'ilay anjely fa matahotra an'Andriamanitra izy? Satria Abrahama dia nankatoa avy hatrany. Satria izy nankatoa na dia tsy fantany aza ny antony. Nankatoa izy na dia tsy misy tombontsoa ho azy izany. Nankatoa Abrahama na dia naharary azy. Ary nankatoa 100 isan-jato ihany koa Abrahama. Ireo no porofon'ny tahotra masina tao amin'ny Abrahama. Nampidin'i Abrahama le antsy teo ambonin'ny Isaka, nanompo ny masony izy, nisy osila tazany tery, dia izao ny antsoantso avy eo ambony hoe Jehova Jireh. Izay midika hoe Jehova mpamatsy ahy.
asa raha hitanao fa Andriamanitra dia nampiseho ny iray amin'ireo endriny tamin'ny Abrahama ary endrika izay tsy mbola fantatr'olombelona hatr'izay zavatra izay tena mahagaga zany zavatra zany. Eny ary ny sasany aminareo misy mbola tsy mahazo azy fa aleo ataoko mazava tsara ilay izy. Ny sasany aminareo reo misy mahalala ho John Bevere mpampianatra marina. Sasany aminareo mahalala John Bevere mpampianatra saingy misy vehivavy anankiray Liza ny anarany. Izy dia mahalala ho John Bevere vady, John Bevere namana akaiky indrindra, John Bevere atleta, John Bevere dada, John Bevere dada be, John Bevere tena tia azy. Ary ambarako aminareo, tsisy aminareo reo mahalala ho John Bevere tena tia anao zany. Izany dia endrika iray ananako izay tsy natao afa-tsy ho an'olo tokana ihany. Dia ilay olona izay akaiky ahy indrindra tsy iza fa Liza zany. Ka nasehon'Andriamanitra ny Abrahama zany ny endrika iray ao anatin'ny toetrany. Ary io dia endrika tsy mbola nisy olombelona nahalala satria izy no sakaizako. Ka jereo tsara ary angeha ny endriky ny fifandraisan'ny Abrahama sy Andriamanitra fa tena mahagaga. Indray andro dia hoy ny Tompo hoe dia tsy ho lazaiko amin'ny Abrahama sakaizako ve ny zavatra kasaiko atao amin'ny Sodoma sy Gomora. Dia tonga teo amin'ny andro terebita ary Jehovah miaraka amin'ny anjely roa nandrahoany Abrahama sakafo izy ireo. Avy eo lasa nakeny amin'ilay mako Sodoma ireo anjely anankiroa fa Andriamanitra sy Abrahama kosa niresaka teny atsefatsefaky ny aram-bato. Dia hoy ny Tompo hoe dadahaby ahoana ny hevitrao fa apokanay ireo tanàna roa ireo. Dia izy hoe Sodoma? Dia izy hoe ary Gomora koa. Dia hoy Abrahama ahoana ny hevitro? Tena misy any Lota angeo sanatra alahako ao e. Dia sady nijery an'Andriamanitra Abrahama ka izy hoe oka aloha ena kosa aloha zany tsy anapoka an'io tanàna io raha ohatra ka misy olona marina 10 ao e. Ianao Andriamanitra marina sy mahitsy tsy anao an'izany ianao Dia hoy Andriamanitra hoe tsara ary dadahaby tsara zany dadahaby tsy apokanay io tanàna io raha mahita olona marina 10 zay faly zay fa tafaresaka tamin'ny dadahaby androany Dia hoy Abrahama hoe andraso aloha misy fanontaniana indray raha ohatra ka olona 10 ny hita dia mbola apokanao ve. Dia hoy ny Tompo hoe mbola mety zany dadahaby tsy apokanay io tanàna io raha ohatra ka mahita 10 ao. Zay le tsy afoizako any dadahaby zay. Dia nampidininy Abrahama hatrany amin'ny 10 le izy. Tena hoy Abrahama hoe tsy maintsy mahita olona 10 ao kosa aloha zany. Lota ny voalohany ary 7 sisa ny tadiavina. Fa ity kosa ny tena enjana be. Tsy nahita an'ilay 7 hafa izy. Ka ity ary no tena enjana be. Hoy ny Baiboly hoe Sodoma sy Gomora dia nividy ny varotra nampakabady namboly ny jinja. Ary nge ataoko amin'ny andro moderne tsara ny fiainana ary raha misy zany Andriamanitra zany dia tsy mampanina azy ny fomba fiainantsika. Reto olona reto 420 ora tsy andringana anazy nefa tsy mahalala ninina. Nefa tsy tena zay no mampatahotra. Ity ny tena mampatahotra. Samy milaza hoe Lota. Ambaran'ny Baiboly fa marina i Lota. Raha amin'izao andro tsika zao dia olom-bovonjy i Lota. Nateraka indray kristianina. Lota dia 420 ora miala amin'ny fotoana fandringana anazy ary tsy mahalala ninina tahaka ny Sodoma sy Gomora ihany. Ka mampitahotra zany. Jereo tsara ty fampitahana ty ary. Misy lehilahy marina 2 eto zany. Raha ankehitriny dia hoe olom-bovonjy 2. Lehilahy 2 izay samy nandray ny famonjena daholo. Lehilahy kristianina misy 2. Lehilahy iray dia mahalala ny zavatra ataon'Andriamanitra. Mialohan'ny anaovan'Andriamanitra an'ilay izy ka manome hevitra an'Andriamanitra. Ilay lehilahy anankiray kristianina kosa dia tahaka an'izao tontolo izao tsy mahalala izay ambonin'ny tany. Satria ilay anankiray izay nateraka indray ity dia matahotra an'Andriamanitra. Mangovitra amin'ny tenin'Andriamanitra, mangovitra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ka dia sakaizan'Andriamanitra izy, dia atolotr'Andriamanitra azy ny tsy ambaratelony. Ilay lehilahy anankiray izay nateraka indray kosa tsy matahotra an'Andriamanitra. Ny izany dia tsy izaran'Andriamanitra ny tsy ambaratelony akory izy, ka tsy mahalala ninina tahaka an'izao tontolo izao. Ka i Lota dia mampiseho kristianina ara-nofo. Ka jereo nge Lota tadidio fa Abrahama sy Lota somary nisy fifamalina kely zay ry zareo Dia hoy Abrahama hoe misafidia ary Lota zay tany tianao ka any amin'ny toerana mifanohitra amin'izay aleanao no andehanako. Ary hoy ny dikateny NLT ary Lota dia nanompo ny masony ka nijery ny lemaka Sodoma fa naninona ny nanompo ny masony satria tena nahavokatra. Ary fantany ihany koa ny ara-tsi-panahy sy ny fahalotona teo amin'ilay tanàna nefa dia nisafidy an'ilay izy ihany izy ary nanorina ny trano lainy teo akaiky ny tanàna izy.
ary mba ny fehtena ihany izy fa tsiditra ny tanàna no le faharatsiana ao anatiny. Manaitra fa avy eo izy dia niditra ny tanàna ihany nanorina ny trano lainy. Tamin'ny fotoana natongavany anjely ka naninona moa ireo anjely ireo ny tonga vokatry ny intercession-ny Abrahama. Fa jereo nge Lot izy le mpino aranofo le tsy matahotra an'Andriamanitra. Ary izy dia antsoin'ny Baiboly hoe olo marina, saingy tsy mahalala ny tsy ambaratelon'Andriamanitra. Jesosy dia milaza hoe tsarovo ny vadiny Lot le tonga vongatsira mitsangana, ary tsarovo koa ny zanany. Nanao fahavetavetana tamin'ny dadany izy mba ahazahoany taranaka, ary Moaba sy Arona ireo taranaka ireo. Ka jereo ange ny vokatry ny fiainan'ny Lot fa tsy tahaka ny an'ny Abrahama mihitsy. Ka izany mahatonga ny fahatahorana an Jehova ho manan-danja. Io dia miteraka fanakaikezana an'Andriamanitra. Ary rehefa takantsika ny tsy ambaratelony dia hanomboka aombontsika eo amin'ny fomba fiainantsika. Izy ary le lehilahy anankiray izay antsoina hoe sakaizan'Andriamanitra tsy iza fa i Mosesy. Mosesy dia niresaka tamin'Andriamanitra mivantana tahaka ny olona miresaka misakaizana. Ary jereo ny fampitahan'ny Baiboly any Mosesy sy ny zanak'Israely samy voavonjy ireo. Ny zanak'Israely mivoaka ny tany Egipta dia tahaka antsika nivoaka n'izao tontolo izao. Izany hoe isika voavonjy. Jereo nge ny Korintiana 2:10 fa izy ireo dia samy nihinana sakafo ara-panahy, samy nisotro tamin'ilay rano ara-panahy, ary nanaraka le vato lampy tsy iza fa Kristy. Ka ny fivoahana ny tany Egipta dia fialana amin'izao tontolo izao. Mosesy dia olo marina, Israely koa olo marina. Jereo ny Salamo 3:17 nampafantatra Mosesy ny lalan-kalehany izy, ary ny zanak'Israely ny asany. Inona ny dikan'ilay hoe zanak'Israely nahalala ny asan'Andriamanitra? Israely dia nahalala ny fomba famalian'Andriamanitra vavaka. Betsaka ny kristianina mionamiko izay ny fahalalany an'Andriamanitra dia ao anatin'ny vavaka ho an'izany ny pastera dia sitrana, nanome arabola izy dia nitahian'Andriamanitra izy avy eo. Izany hoe ny famalian'Andriamanitra vavaka ny tena fantarina azy fa ny an'i Mosesy. Mialohan'ny hanaovan'Andriamanitra zavatra dia mandray anjara ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra izy amin'izay ataon'Andriamanitra izany. Raha marina aza dia ambara amin'ny Baiboly mihitsy fa indroa Mosesy nanova ny hevitr'Andriamanitra. Wow! Ambara amin'ny Baiboly fa nihemotra tamin'ny zavatra saika ataony Andriamanitra noho ny amin'ny Mosesy sakaizana. Misy olo marina roa zany eto i Mosesy sy ny zanak'Israely. Ny vondron'olona iray mahalala ny famalian'Andriamanitra vavaka. Ny anankiray kosa dia mahalala ny zavatra mialohan'ny hanaovan'Andriamanitra azy ary manova ny hevitr'Andriamanitra. Ny Israely mahalala n'Andriamanitra ao anaty valim-bavaka. Mosesy kosa dia mahalala ny tsy ambaratelony. Ry zalahy reto tsy mahalala satria Mosesy dia natahotra n'Andriamanitra, zanak'Israely kosa tsy natahotra. Ka tiana ho hita ao amin'ny testamenta vaovao zany? Hita ao amin'ny testamenta vaovao zany. Jaona 2:17 ary maro nanomboka natoky an' Jesosy noho ny fahagagana sy ny famantarana maro nataony tao Jerosalema tamin'ny andro fankalazana amin'ny Paska. Maro nanomboka natoky azy. Saingy Jesosy kosa tsy natoky azy satria fantany ny momba ireo vahoaka ireo ary mahaliana ny zavatra anisan'ny lazain'Andriamanitra momba Mosesy dia itokisako izy. Takary fa tena mahagaga zany ilay pahary ny lanitra sy ny tany no milaza hoe matoky anao aho. Fifampisakaizana zany. Izany ny fototry ny fifampisakaizana. Fa ambara amin'ny Baiboly kosa fa tsy natoky ny olona Jesosy satria fantany momba ireo vahoaka ireo. Nahoana? Satria fantany fa maro ireo mpianatra sy mpanaraka azy niala tao amin'ny Jaona 9. Tsy nanaraka azy intsony ireo olona ireo. Nialangalana ny vahoaka rehefa nombona tamin'ny hazo fijaliana izy. Fantany momba ireo olona ireo. Ka rehefa namarana ny asa fanompony tetỳ an-tany izy ary nandritra ny latabatry ny tompo izany dia izao zavatra nalazainy. Ianareo naharitra nanaraka tamin'ny fitsapana rehetra no lalovako. Izany hoe itokisana inareo. Niharitra tamiko nareo. Avy eo dia manao izao fanambarana izao izay Jaona 5:20. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo. Ilay filazan'i Jesosy hoe intsony dia midika fa mpanompo no nijerena azy teo aloha ary tsy fanambarana akory zany fa fampianarana anao hahay tsipelina malagasy. Raha misy olona miteny aminao tsy atsoko intsony ianao dia taloha ianao zany dia nantsona tahaka izany. Nahoana moa isika no apetrak'Andriamanitra amin'ny lentany mpanompo? Jereo nge ny Galatiana 4:1 fa raha mbola zaza ny mpandova dia tsy misy hafa amin'ny mpanompo. Ka nahoana isika ilay mpandovan'Andriamanitra no raisina tahaka ny mpanompo ao anatina fotoana anankiray? Azavaiko aminao ary le izy.
ho fiarovana antsika nanaovana izany. Hoenao fiarovana antsika? Eny satria tsy tiany hitranga amintsika ny zavatra izay nitranga tamin'ny Aniasy Safira. Omeko ohatra iray malemilemy ianao nefa tena mety kosa. Tany am-piandohana izay mivady dia niasa tamin'ny asa fanompoana izay ahitana mpiasa misy 500 ary koa ahitana 500. Ka tamin'ny fotoana izay tsy maintsy nanipazana anay anao aniasa fanompoanay, dia nanapa-kevitra niova zay amin'ny fomba fitarihana. Ka ny adalana nataoko tao anatin'izany dia nataoko namana daholo mpiasa rehetra. Ka tamin'ny taona 150 dia nisy mpiasanay anankiray antsoina hoe John. Nataoko namana akaiky izy niara ny lalao baolina sy ny sisa izahay. Nijery tele tonga ao aminay foana izy, tena hoe tsy nasiana sakana amin'ny fifandraisana. Nafinaritra izy tao anatin'ny herintaona voalohany mandra-pahitako ny zavatra tsy maintsy nahitsy taminy. Satria nanay rehefa miresaka amin'ny olona eo an-databatra izy dia tahak'izao ny fihetsiny. Dia hoy aho hoe John, jereo tsara angefa olon'Andriamanitra ange reo olona reo e. Ka ny fihetsika sy ny fijerinao eo an-databatra dia ohatrany hoe mandroaka olona zany. Ka gaga be fa tonga dia mivaliana teo an-databatra kosa izy enao ohatr'izao. Tena gaga na malifaly ahy izy. Dia niaino ny fanamasina ny amin'ny tokony ataoko. Hoy ny fanamasina roa izy. Ka navelako ny tabataba izy. Ozy aho hoe tsofoko rano anao hiala ny asa fanompony. Nisafoka eraka ny trano izy satria mbola tao an-trano tsinona ny birao anay tamin'izay. Nisafoka izy dia za kosa nitomany. Za tena tia azy mihitsy. Hoy ny fanamasina mbola iveriny io ary ahatoky avy eny. 3 volana taty aoriana dia tsy nahininina mihitsy a. Ary aveo dia niantso ahy izy ka izy afaka miresaka ve? Eno izy a, niteny tamiko Andriamanitra ozy izy tao anatin'ny volana vitsy. Hoy izy hoe tena efa tsy hitako intsony John ny anjara toerana nomen'Andriamanitra aminao sy ny anjara toeranao apetrak'Andriamanitra amiko. Tsy tena nirarahanao a, niraisiko takany olona mahazatra ianao. Ary zany koa nataoko tamin'ny Madame Liza. Fa tena mifona e. Izay mamela anao ahy dia niresadresaka teo za e. Izay mbola tia hiverina hiasa atao aminay ve ianao? Dia niverina niasa tokoa izy ary dia tsy nanana olana intsony. Ankehitriny dia manana fomba fiasa vaovao. Manana ekipa 500 zay aty États-Unis ary Amanarivo ny maneran-tany. Ka izao ny zavatra ataoko, za dia tsy haka olona iray anaty ekipa ho namana akaiky raha tsy efa fantatro fa izao tokoa ny toetrany. Ary zany tsy resaka hoe tsy filaminana akory fa miaro azy ireo aho. Ary tsy hanao zavatra izay nataoko tamin'ilay tanora anankiray teo aho. Fiarovana mpiara-miasa amiko izany. Fa raha vao fantatro kosa ny toetrany sy ny fitondrana azy, ary tsara tombona kosa ny fifampitondranay, dia raisiko namana akaiky izy ary misy amin'ireo ekipanay tahak'izany. Tahak'izany koa nataon'Andriamanitra amintsika. Hoy izy rehefa tena tafapetraka tsara ny mahay anao, eo anatrehako, ary tafapetraka tsara ny mahay izaho zay aho vao hiantso anao hoe mpandova fa tsy mpanompo. Fa rehefa tafapetraka tsara ny mahay izaho matahotra ahy ianao, dia raisiko namana akaiky ianao. Dia tsy hiaritra ny voka-dratsy ny aina ny Ananiasy sy Safira ianao. Ka Jesosy tena nanao izao fanambarana izao. Tsy ataoko hoe mpanompo tsony ianareo, fa ny mpanompo tsy malala izay ataony tompony. Izany hoe ilay tsy ambaratelo ny tompony dia tsy fantany. Fa ataoko hoe sakaiza ianareo. Ataoko hoe sakaiza ianareo satria izay reko tamin'ny ray dia ambarako aminareo. Ary ny 7:40 dia nomezan'i Jesosy antsika fanambarana ho an'ny fiangonana. Ianareo no sakaizako. Ary tsika dia mitoritory teny mahakasika izany, mihira momba an'izany, tena ataontsika hoe sakaiza akaiky mihitsy Jesosy. Ianareo no sakaizako raha, izany hoe misy faipetra. Omeko ohatra ianao, manaova servisy ao anatin'ny 7 ora amin'ny herinandro ambony dia omeko $2,000 ianareo. Nefa ianao tsy mety miasa ao anatin'ny 7 ora. Dia hoy izy ianao hoe aiza amin'izay ny karamako. Dia hoy aho hoe raha miasa 7 ora aho ianao ka tsy hanome karama satria ianao tsy miasa. Fepetra le hoe raha ary ilainao fenoina izany. Hoy Jesosy ianareo ny sakaizako raha ary le raha. Dia hoe ianareo manao izay andidiko anareo. Izay le fahatahorana an Jehova sy le fangovitana amin'ny teniny. Le zavatra lazain'i Jesosy eto dia tsy hoe ny olona rehetra ao am-piangonana dia sakaizany akaiky daholo fa enoy. Ny olona rehetra dia iriny mafy mba ho sakaizany. Saingy isika kosa no misafidy ny hahavo ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra akory. Izay no mahatonga antsika mikatsaka an'ilay tahotra masina satria ny fitahiana lehibe sy ny tombontsoa azo dia ilay
fitombonana akaiky amin'Andriamanitra. Amin'ny lesona manaraka dia omeko anao ireo tombontsoa hafa miisa 7 amin'ny fananantsika tahotra masina an'Andriamanitra sy ny vokatra ateraka izany. Atolotra anao ny Messenger X, application vaovao isintonana vidéo anarahana fandaharana, fampianarana marobe azo safidianana avy amin'ny John sy Liza Bevia. Ahitana vidéo fampianarana, audiobook, e-book, sary mietsika, baiboly ary maro hafa. Application azo ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra sady maimaim-poana amin'ny fiteny-pirenena maheriny 270. Fanaovam-pianatra ho an'ny rehetra, naiza na izy. Téléchargeo na alao amin'ny messengerx.com. Alleluia. Tena lesona révélation be mihitsy ny raisintsika androany, satria andresaka zany tsika momba ny hoe ny olona akaiky ihany no izarana tsiambaratelo, izarana secret, de izay no zaraintsika, zay no azontsika androany ary tsy ny olona rehetra no hoe atao hoe sakaizan'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy sakaizan'ny olona rehetra, fa resaka refy le izy sa ahoana proverbali, ahoana proverbe Epafra, resaka refy le fisakaizana amin'Andriamanitra. Zay mihitsy. Marina mihitsy zay, marina mihitsy zany. Ka zava-dehibe zany ny nandraisantsika ny ity le session larana fahadimy ity fa dia sorantsika an'i Jesosy be dehibe. So brother Bali verenana kely ve mahakasika ny Abrahama teo, fa hitako fa misy teboka mahaliana be mihitsy ary fanambarana mihitsy ihany koa zay inoko, fa misy fanambarana mety tsy tena tsy mbola reniny akamaroantsika rehetra mahakasika ny Abrahama izay nitsara an'Andriamanitra ny tsiambaratelony teo. Eny brother Bali? Tena lesona lehibe mihitsy ny mahakasika ny io sedra, na mety hoe tsy hoe sedra ihany koa nefa fa mety fizahan-toetra, satria izay mihitsy ny lazain'ny Genesis 2:20 ny izahan'Andriamanitra toetra ny Abrahama. Fa lesona lehibe izay afaka raisintsika aty aoriana mihitsy hoe inona ny zavatra zahavin'Andriamanitra amintsika aty aoriana. Tena Andriamanitra dia miteny hoe ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo izy ary mifanohatra izy roa. Natiran'Andriamanitra mihitsy izy dia Andriamanitra fitiavana, ary misy mahasamihafa azy. Ao aoriana moa misy an'ilay hoe kristianina ara-nofo dia kristianina ara-panahy, fa tena tsy mifankandry mihitsy ireo raha vao tsy mitovy zany ny aondy. Fa zao ilay lazain'ny Salamo 10:4 ny tsiambaratelon'i Jehovah hozy izy dia asehony amin'izay matahotra azy ary ny fanekeny dia ampahafantariny azy. Izany hoe tsy misy zavatra horentsika mihitsy raha tsy tonga sakaizan'Andriamanitra tsika. Dia teo mihitsy ny Abrahama no ohatra ny raisin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe Andriamanitra dia i Abrahama dia tena tonga sakaizan'Andriamanitra mihitsy, satria izy dia tena mangovotra amin'ny teniny, satria tena feno fahatahorana n'Andriamanitra izy. Ny raisiny moa ilay Genesis 2:20 teo hoe raha vakiako kely fotsiny ilay izy dia hozy izy hoe Andriamanitra tena niteny mihitsy hoe ento ny zanakao, ny lahy-tokanao izay tianao, dia Isaka ary makanesany amin'ny tany Moria hozy izy ary atero izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Fa tsy miambaamby Abrahama, fa tonga dia fo maraina izy hozy izy dia nanisy laselo mibirikina, nitondra ny zatoviny roalahy izy niaraka taminy, dia Isaka sy ny zanany namaky azy ho ataina ho fanatitra dorana, dia niainga izy. Mbola nisy fisedrana ihany koa, mbola niandrasan'Andriamanitra azy, satria nandritra ny 3 andro mbola niandrasan'Andriamanitra hoe hiova hevitra ve izy, fa tena tsy niova hevitra mihitsy ny Abrahama. Tadidiko tamin'ny lesona antsika teo aloha dia nisy an'izao hoe ny zavatra tsy fahotana
anefa misongadina alohan'ny tenin'ny tompo dia lasa fahotana satria tsy tahotra sy fankatoavana an'Andriamanitra izany. Fa i Abrahama dia tena mety hoe araka efa nazavain'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe misy firorohiza-tsaina ihany tany anatiny hoe tena mafy izao zavatra mahazo azao satria tena zanany malalana io. Fa zao tsy nataony Abrahama ho ambony noho ny baikon'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny intérêt personnel, fa napetrany foana ny sitrapon'Andriamanitra ho ambony ny zavatra rehetra. Dia rehefa hitan'Andriamanitra fa nisy an'ilay pirofony tahotra masina tao aminy dia natsahatra ny anjely izy hoe aza maninjitra ny tananao amin'ny zazalahy. Ny ireo pirofony tahotra masina ireo raha fitinina fohy dia misy an'ny fankatoavana avy hatrany. Ny fankatoavana tsy manontany ny antony, tena nataony Abrahama mihitsy zany, tsy mitady ny tombotsoa azy na dia zanany malalany azy izy. Ny fankatoavana tao anaty ratra, io tena io teny eo amin'ny 2 hoe ento ny zanako lahy tokanao izay tianao, misy ratra ihany any anatiny. Ary tsy nataony tapatapany koa ny fankatoavana, fa fankatoavana zato isan-jato. Dia izay ny zavatra nataony Abrahama dia tena hitan'Andriamanitra izay dia tena hitan'Andriamanitra mihitsy izy hoe akaiky ahy mihitsy ity Abrahama ity dia ireveleko zavatra izy. Inona ny zavatra nirevelen'Andriamanitra anazy? Le teo le natioran'Andriamanitra anankiray hoe Jehova Jireh. Iny Jehova Jireh iny le tsy misy mbola nahalalany iny, fa tena izay sakaiza akaiky azy nampahafantariny an'iny. Na isika raha ty ariana dia lasa mibenefisie azy dia tena faly mihitsy tsika. Mizara roa raha hoe toizako kely eo anatin'ilay izy toizako kely hoe misy ny kristianina ranofo, misy ny kristianina ra-panahy. Atsidiko kely zay fa mino fa misy zavatra melohany anoho izany brother Balia zay dia misy fanambarana ty azoko zaraina amin'ny rehetra amin'ilay Jehova Jireh teo. Le Jehova Jireh ny tenen'ny brother Balia teo. Abrahama zany rehefa mibaikoan'Andriamanitra dia ny afara tamin'ny fankatoavana le izy, nataony mihitsy zany le izy hatrany amin'ilay hoe andeha hanindrona antsy takan'izao, nataony Abrahama mihitsy le izy. Fankatoavana zany zay tao anatin'le tsy manontany antony, tsy mitady tombontsoa sy ny sisa. Fa io fankatoavana io dia nahitana le Jehova Jireh. Inona moa ny dikan'le hoe Jehova Jireh io? Inona ny dikan'io? Jehova mpamatsy. Zany hoe ao anatin'ny fankatoavana dia misy famatsiana, misy provision zany ao anatin'ny obéissance. Zava-dehibe zany zavatra zany. Izy zany vao manomboka zao ny taona misy zavatra ampanaoviny tompo anao, vavaka fifadikanina, mety fidirana anatin'ny asa fanompoana, mandray anjara anatin'ny asa fanompoana. Za zao hoe dia mahatsapa fa misy olona asain'Andriamanitra miverina manao asa fanompoana indray, na dia nandalo ratra azy ianao teo aloha teo, dia tsy mila matahotra an'ilay ratra anao ianao, aza mijery an'ilay ratra anao fa Jesosy efa naratra teo amin'ny hazo fijaliana dia nidiakapoka taminy manasitrana anao izany. Amen. Fa ao anatin'izay nankatohan'Andriamanitra Abrahama dia tao anatin'izay nisy provision, famatsiana. Iza malala raha ny fankatoavanao amin'izao androany izao, amin'ity volana janvier ty, volana février, hiteraka famatsiana ho anao zay ho an'ny taona ho avy. Marina zay teny fikasan'Andriamanitra zay, tao anatin'ny fankatoavana nahitan'ny Abrahama an'ilay fanambarana hoe Jehova Jireh. Kristianina Lota, kristianina Abrahama, brother Bali. Atsidiko fotsiny aloha le izy satria misy an'le hoe kristianina ranofo, kristianina ra-panahy samy vovonjy. Fa isika fotsiny zany hoe rehefa ny zavatra zahavina, ny zavatra mampahomby atsika zany aty aoriana dia mila mandre an'Andriamanitra tsika. Eo amin'ilay fahamailona miresaka izy ao aorianao hoe na Sodoma sy Gomora ary 24 heures alohan'ny andringanana azy dia tsy nalala n'inona izy. Tena sarotra izany vanim-potoana izany aty aoriana raha ohatra ka isika izay kristianina ao anatin'izao vanim-potoana azo lazaina hoe vanim-potoana farany tsika mialohan'ny havian'i Jesosy, tsy mandre an'Andriamanitra, tena izao ny tena fara-fanenenana. Dia angamba ny tena ny zavatra mety dia tena tonga sakaizan'Andriamanitra fotsiny tsika, dia tena mila mankatoa, mila an'izay mankatoa zato isan-jato izay dia mandre an'Andriamanitra. Asa misy hanohizanareo azy angamba ny Pasteur Narindra, Prof Repafra. Pasteur Narindra. Eny tompoko. Le kristiana Lota, kristianina ranofo,
zay no lesina teo a de le kristianina Abrahama sakaizan'Andriamanitra. Hitantsika teto amin'ny Genesisy a 20:20. Zany hoe tena niady varotra mihitsy 17:20 ary Jehovah nanao hoe afenoko amin'ny Abrahama va zay ataoko. Zany hoe ny olona sakaizan'Andriamanitra zany de ilazany secret. Fantatritsika tsara fa ny secret tsy tantaraina amin'ny olona rehetrarehetra fa ho an'ny olona sakaiza ihany ny tantaraina secret. De teto zany Abrahama de tena hoe no tantarain'Andriamanitra satria amotika ny Sodoma sy Gomora Andriamanitra. De jerevo ny Lota amin'io any tsy mahalala ninina mihitsy izy ao a Sodoma sy Gomora hoe afaka 420 ora de aringana sopotehany ity tanàna ity, tsy mahafantatra ninina mihitsy izy. Fa i Abrahama de mahafantatra ary jerevantsika neny ady varotra nataony i Abrahama tena niady varotra mihitsy. Genesisy a 20:420 angamba misy olona marina 50 ao an-tanàna. Aringanao koa va ka tsy amindranao fo ny tanàna noho ny 50 zay marina. Hitanareo fa niady varotra mihitsy ny Abrahama, olona 50, 70 fa raha ny tonga 10 de ozy izy Andriamanitra hoe raha misy olona 10 marina ao de tsy andringana ny tanàna io. Kanjo Lota mianakavy sisa ny olona marina tao. Ka reto zany le kristianina ranofo de olona nateraka indray reo velona fa zao velona ho an'ny tenany izy tsy mahalala ny fikasan'Andriamanitra amin'ny tanànany. Fa le kristianina Abrahama kosa olona nateraka indray velona hanao ny sitrapon'Andriamanitra, velona ho an'ny sitrapon'Andriamanitra ary mahalala mialoha izy ny fikasan'Andriamanitra amin'ny tanàna. Ny angatahako amin'Andriamanitra ane mba tsika rehetrarehetra reo ane mba ho kristianina Abrahama daholo mba handreny teny avy amin'Andriamanitra ary tena hoe isaorako Andriamanitra ny amin'izao rafim-pampianaran'izao mampianatra antsika, manomana antsika Andriamanitra, miprepare antsika zanany Andriamanitra satria tiany ho preparena ho kristianina Abrahama tsika fa tsy ho kristianina Loty. Amen. De ahoana proverbe Epafra, proverbe Bali. Marina mihitsy zany. Marina zany fa de hono asa raha misy afaka mametraka fanontaniana ihany koa na manana fanamariana ireo namantsika, ireo mpanaraka zany ao amin'ny live na avy any amin'ny YouTube ianao na eto amin'ny Facebook raha misy manana fanontaniana nareo de afaka mametraka izany ihany koa aza misalasala mihitsy. Aza misalasala mihitsy tsy maninona fa etsekilany tsy maninona azontsika zaraina ihany koa nefa ny mety hoe faneho-kevitra omeny hafa. Hitako nisy faneho-kevitra nafinaritra be nandehandeha tany teo nizarainy JS Roots. Zareny JS Roots le faneho-kevitra anisany nafinaritra be mihitsy ny zavatra izay nomeny. Zao ny zavatra nilazainy hoe fankatoavana ozy izy 100% an'Andriamanitra de hisy famatsiana na hisy provision. Izany mifandraika amin'le teo ihany. Mahafinaritra be mihitsy fa rehefa 100% tokoa zany aloha manao an'le obéissance 100% ianao de mahazo provision soamantsara. Izany tena mahafinaritra be izay zavatra izay. Izany de haitsika ny contraire an'io, fankatoavana 99% de tsy provision fa rébellion. Zay hitantsika omaly zay hitantsika omaly mahakasika ny Saoly 99,99 ny azy rébellion, fa ny an'i Abrahama 100% provision ny anaran'izay zavatra izay. Wow, zany hoe tsy zavatra mahafinaritra be. Izany averiko indray mandeha tsy lalàna, tsy didy amandalàna io.
fa rehefa afaka amin'ny sekoly ny fankatoavana ianao dia afaka miditra amin'ny sekoly ny fahasoavana indray ianao ao anatin'ny fahasoavana mety misy zavatra tsy tanteraka ao tsy vitanao fa iteny ny tompo hoe ampy anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana anatin'ny fahalemenao ao anatin'ny tsy fahatanterahana fa raha mbola ao anatin'ny sekoly ny fankatoavana ianao dia tian'Andriamanitra aloha ianao atanteraka ny zato isan-jato eo amin'ny sitrapony izany amen ve zany amen asa raha misy manana fanehoan-kevitra ny namantsika izany hoe Joël Polara zao teo dia niteny hoe mandray anjara ozy izy amin'ny décision na fanapa-kevitr'Andriamanitra ny olona zay manompo an'Andriamanitra izany dora lay manjaka koa nanome fanehoan-kevitra lavalava fa i Abrahama ozy izy tena olona nanana fankatoavana satria nantsoina tao Mesopotamia aza izy andeha hanompo an'Andriamanitra nefa olona efa nanana andriamany sy ny kolotsainy teo izy ireo saingy nanosika i Abrahama ilay antso nataon'Andriamanitra taminy ka nanosika ankatoa an'Andriamanitra an'Andriamanitra tena marina zany 570 taona Abrahama nantsoina teo amin'ny 520 taona izy 570 taona Abrahama nantsoina ary teo amin'ny 520 taona izy no nahazo an'i Isaka dia mbola nisedraina fankatoavana koa azy enjana io enjakenjana fa ny olona mahazo sedra enjana dia tadidio tsara fa ampiasain'Andriamanitra ny fomba enjana ihany koa maro amintsika nefa ny aina an'izany enjakenjana ny fitsapahana enjakenjana ny zavatra nitranga fa enjakenjana mitovy amin'izay koa ny valom-bavaka sy ny zavatra ataon'Andriamanitra izay le tenen'i Davida amin'ny Salamo 65 hoe zava-mahatahotra zavatra enjana be zany Andriamanitra no ataonao ho valany vavakay ka tsara be le izy jereo le tombontsoa azontsika tany am-piandohantsika somary nahazo fampitandremana be mihitsy dia raha jerena ny fiaingan'ilay teny izay omen'Andriamanitra antsika dia ohatrany hoe sarotra zany teny zany izy mahino an'izany fa dia isaorana ny tompo fa tsy nisy nihemitra antsika fa reto tsika reto sahona pasteur Narindra pasteur brother Bali tsy nisy nihemitra fa dia nazototsika fa aty amin'ny farany réserven'Andriamanitra ho atsika mihitsy ny divay tsara indrindra le zavatra tsara indrindra le teny fikasana le provision ilay fiombonana akaika amin'Andriamanitra ilay mahasakaizan'Andriamanitra anao izany mekely le fahasamihafana amin'ny mpanompo sy ny sakaiza ilay voalaza teo izany tsy ataoko mpanompo tsony nareo fa ataoko sakaiza hoy ny soratra masina dia ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony fa ny sakaiza kosa dia mahalala tsy ambaratelo zay le izy ka ny mpanompo zany dia sehatra anankiray hiaingana fotsiny io ao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra na amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sehatra anankiray hiaingantsika io ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra marina fa misy aloha hoe mety hoe nateraka indray ianao dia ao ianao mamantatra antson'Andriamanitra izany mamantatra ny antson'Andriamanitra dia lasa mpanompon'Andriamanitra ianao ny sekoly AISOM dia tena izay mihitsy ny ministère ny sekoly AISOM manampy ny kristianina ahafantatra ny antson'Andriamanitra eo aminy ho tonga mpanompon'Andriamanitra izany le mpanompon'Andriamanitra tsy voatery pastera dia mitoriteny tsy izay ihany fa ny mpanompon'Andriamanitra dia fanjakam-pisorona ianao manana anjara asa fanompoana ianao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy mipetra-potsiny ianao fa misy zavatra atao ka izay lenta zay dia fanombohana fotsiny ihany zay fa ianao indray dia mila miakatra grady miakatra niveau ianao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy mijanona amin'ny mampanompon'Andriamanitra tsy mijanona amin'ny maha hoe mpiandraikitra mpitarika fiderana mpampianatra sekoly alahady sy ny sisa tsy mijanona amin'izay andraikitra zay ianao fa ianao dia sakaizan'Andriamanitra manana fiombonana amin'Andriamanitra izany hoe mahalala secret ianao mpizara fanambarana ianao manana révélation ianao rehefa miteny ianao misokabava dia hitanao fa misy olona mandray fampaherezana zany mahalala ny secret an'Andriamanitra ianao zay ilay lenta vaovao tian'Andriamanitra hiakarantsika ary zay le mahasamihafa ny mpanompon'Andriamanitra sy ny sakaizan'Andriamanitra efa mpanompon'Andriamanitra ve ianao zao sa efa sakaizan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao sa ianao mbola mantatra ny antson'Andriamanitra ihany koa
ataoko anatina fonteny ihany hoe raha tea mantatra antson'Andriamanitra ianao dia misy tolotra mahafinaritra be mihitsy tsy publicité ny ataoko fa ataoko atenatenana fotoana le izy fanentanana ho an'izay mety kasihany tompo anatiny zay fa zay anatin'ny sekoly aisom ry logo hitantsika ry ambony brother Baliry dia manofana sy manampy ny tenany Kristy tsy ankanavaka na pino voanandray ny famonjena na olona zay efa tao amin'ny fanomponan'Andriamanitra na ihany koa efa mpanompon'Andriamanitra efa manana andraikitra dia manolotra zahay formation en leadership na fiofanana ho an'ny mpitarika izany ary izy io dia azo atrehana présentiel ary azo atrehana en ligne ihany koa en ligne fa mety tsy tena mitovy tsara amin'izao ataontsika izao fa en ligne nanaovana azy fa raha ohatra moa ianao ka manana faniriana ho amin'izay dia afaka micontacter anay soamantsara ianao dia averika any tsy publicité satria raha mahatsikaritra nareo dia hatrany amin'ny fiandohana atsika tsy nanao fampafantarana an'izay fa ataontsika eny zay fanentanana ny olona izay mangetaheta antson'Andriamanitra sy mangetaheta ny ampiasain'Andriamanitra ankatohan'Andriamanitra asa raha marina zany ry izy mirahalahy fa izy mirahalahy reto koa dia tena azoko lazaina hoe nandray fahasoavana lehibe sy fitahiana tamin'izany famaliana antson'Andriamanitra mianatra tao anatin'ny sekoly izay marina ve zay brother Bali pasteur Narendra amen tena tena lehibe tamin'ny sekoly tena nafantaranay ny sitrapon'Andriamanitra ary ahafahanay mandeha amin'ny antson'Andriamanitra mihitsy mba tsy ho very ny fotoana dia tena misaotra an'Andriamanitra eny amin'ity sekoly ity. Alleluia. Alleluia. Tena nandray be mihitsy tena isaorana an'Andriamanitra mihitsy ny amin'ny fisian'le sekoly aisom fa dia tena hoe zay hoe napafantatra na dia efa mpanompon'Andriamanitra ary dia tena hoe mila mianatra satria za moa zany manentana amin'ny mpanompon'Andriamanitra mety hoe pasteur ianao fa tena zava-dehibe hafa ihany no mianatra mety efa misy sekoly baiboly hafa ny anarantsika fa tena hoe hafa ihany no mianatra dia tena araka ny tenin'ny proverbe teo hoe tsy publicité le izy fa tena hoe asaina isika izay mangetaheta andraty fianarana ary na amin'ny baiboly ary miteny hoe amdio ny fanananao amdiana fahalalana tsara dia afaka miantso sika tsy haiko proverbe hoe afaka mametraka numéro ve ianao ahafahana miantso ny tompon'andraikitra raha mba misy mba te angetaheta hianatra satria za tena mino mihitsy hoe maro amin'ny mpanaraka mety hoe mba maniry an'izany tolotra zany mba te hianatra dia raha mba afaka apetraky proverbe ny contact amin'ny tompon'andraikitra amin'izay sotra tompoko. marina mihitsy zay misaotra indrindra ny pasteur fa dia entanina antsika ho amin'izay mba azoto arisika tsara ihany koa ho amin'izay fiofanana zay fa tsy manina ho apetraka ao ny laharana apetraka ao numéro izay ahafahanareo zany zay mangetaheta io zany mazava ho azy zay mangetaheta maniry ny anaraka an'izay fiofanana zay dia afaka soamantsara mihitsy ianareo ny hiaraka aminay ao anatin'izay tsy manina apetraka kely eto ihany aloha numéro 34 74 770 72 io numéro izay azonareo contactena na ilazana plazana zany raha ohatra ka mangetaentinareo ho amin'izay fiofanana izay fa dia izao session voalohany zany zay vitantsika zay session voalohany zay fa hiditra amin'ny session laharana faharoatsika raha sitrakareo ity session faranty aloha dia challenge be ty misy challenge be ao anatin'ilay izy nefa inoko ihany koa fa tena hoe afinaritra be anareo ary anampy atsika be dia be ity session farany session laharana fahaenina ity zany etsikilany raha toa ka tsy mbola na raha toa izy ka tsy mbola zany nandefa n'ilay présence ianao
dia tonga dia alefaso satria ho an'ny session larana fahadimy sy fahenina le izy raha efa nandefa dia aza mandefa tsony a fa mitovy ihany ny boky azo tsy hoe raha mandefa indro dia mahazo boky anakiroa fa ataovy indre mandeha ihany dia ampy indre mandeha ihany dia ampy a raha sitrakareo a izany fa hiditra antsika amin'ny sessiontsika larana fahenina izay tena mbola mahafinaritra be mihitsy ho an'ny fiarahantsika amin'ity fotoana androany ity dia atao anatin'ny session larana fahenina no andraisantsika indray fanambarana lehibe anankiray mahafinaritra izany ka lohateny lesona fahenina na session fahenina dia hoe ny tombotsoa azo avy amin'ny tahotra masina ny tombotsoa azo avy amin'ny tahotra masina dia misy tombotsoa azo fa misy challenge ihany koa mipetraka misy fanamby apetraka Andriamanitra ary ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny fanamby nefa izy koa dia Andriamanitra ny tombotsoa raha ny marina dia misy 7 ny tombotsoa izay ampitahin'ny Baiboly fa azotsika rehefa mandeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra isika dia mety tsy ho voatanisa tsipria ny ara-baky teny eto daholo izy 7 mianadaha izy 7 mianaka fa ho hitantsika kosa izay rehefa mandray ny boky ianao fa misy ampahany mahafinaritra be ho raisintsika avy amin'ireo tombotsoa ireo atao anatin'ity sessiontsika laharana fahenina ity ka asa aloha raha mbola mangetaheta daholo tsika tsiraray avy hitako fa mbola mangetaheta tsika amin'izao fotoana izao ary ho faranantsika amin'ny fomba mahafinaritra ny fotoanantsika amin'ity androany ity miaraka amin'ireto tombotsoan'ny fandehanana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra raha sitrakareo dia arao ary ny tombotsoa azo avy amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Miarabantsika rehetra mahafinaritra fa dia tena tsy mampino lesona farany ity ary fifaliana miaraka aminareo faniriko be mihitsy mba tafaraka raha-bako teny aminareo saingy tsapako mihitsy ny fitiavanareo an'Andriamanitra ary fifaliana ho mihitsy ny mijoro eto ho tahaka ny rahalahy sy anadahanareo ao amin'ny tompo toy izantsika raha zany momba ny tahotra an'Andriamanitra ary ho hitantsika manokana ny tombotsoa amin'ny fahatahorana azy ary tombotsoa misa 7 no hitako miavaka reo ary lazaiko aminao fa tena maro amin'ireo tombotsoa ireo no azoko anomezana anao soratra masina maro be mihitsy saingy misy salamo iray izay azoko antsoina hoe salamon'ny tahotra masina ka tombotsoa 10 no hita amin'ilay izy salamo 2:100 ilay izy 1 hatramin'ny 7 avy eo 9 hatramin'ny 7 haleloia endreny fifaliana zay dia efa tombotsoa iray sahady misy 2:10 ilay izy ny olona matahotra an'Andriamanitra dia feno fifaliana endreny fifaliana ireo izay matahotra an' Jehovah ka mifaly amin'ny fankatoavana ny didiny hahomby anie ny zanany naiza alehany ho tahinany le taranaka iray manontolo any olon'Andriamanitra ireo olona ireo dia ho mpanefoefo ary ny asa soany dia aharitra mandrakizay ny olona toy izany dia tsy mba ho resy ny ratsy ny marina dia ho tsaroana hatrany tsara zany tsy atahotra ny vaovao ratsy akory ireo fa ireo dia hitoky amin'ny fahatokiny an' Jehovah izay miaha azy matoky izy ireo sady ampandresena no hiatrehany ny fahavalony tsy amitahotra hampisy fiatraikany izy ireo sady anankajy teny fikasana 2:10 fa ny 10 no omeko voalohany ny olona matahotra an'Andriamanitra dia hahomby ny zanany ao amin'ny Genesis dia manome teny fikasana an'Andriamanitra Abrahama rehefa avy nampidina ny antsy izy ka niteny tamin'ny anjely hoe ka Andriamanitra no miteny amin'ny alalan'ny anjely eo hitahy dia hitahy anao tokoa aho ary hamaro dia hamaro ny taranaka ao ary ny taranaka ao dia azo ny vavahady ny fahavalony izany hoe ny taranaka ao dia hita fahombiazana eo anatrehan'ny olona izay mankahala le aty ny teneniny eo dia Andriamanitra io
taloha dia tsy natakatra n'le hoe hita dia hita ianao tokoa aho ary amaro dia amaro anao tokoa aho dia jereko ny baiboly hebreo ary tena dia mitovy amin'io mihitsy dia nanatona rabi jiosy aho iaho mba hazavao kely ilay tian'Andriamanitra lazaina amin'le hoe hita dia hita ianao tokoa aho dia izao ny zavatra nylazain'ilay mpampianatra jiosy ary hoy izany ao an-tsainy jiosy rehefa milaza zavatra indrotaka an'io dia fiamarona isatrany izany ary satria le matoateny voalohany amin'ny filazan-kehitriny ary le verba faharoa kosa filaza ho avy io dia miresaka ny amin'ny fitahiana izay men'Andriamanitra ny Abrahama saingy Andriamanitra koa dia miresaka fitahiana ho an'ny taranaka Abrahama ka raha ohatra zany ka mijery an'i Abrahama ianao dia milaza Andriamanitra hoe tsy ianao ihany inge no hotahiny fa hotahina koa ny taranakao hatrany amin'ny Davida Solomona taranakao Hezekia taranakao Isaia ilay taranakao dia azoko tohizana hatrany hatrany zany ary Jesosy ilay taranakao mihitsy aza izany hoe rehefa manana tahotra masina zany ianao dia milaza Andriamanitra fa hotahina mandrakizay ianao mahagaga laharana faharoa ny olona izay matahotra n'Andriamanitra dia ho mpanefoefo za dia efa nandinika be an'ity mihitsy ny teny Hebreo ento amin'ny tenin'ny Harena mantsy dia fananana tany biby fiompy fambolena izay mivady rehefa nanomboka ny asa fanompona tany amin'ny 7 taona lasa dia tao anatina fiangonana izay tsy mitory afa-tsy fanambinana ka ny fomba fitoriany ny filazantsara dia nisongadina be mihitsy ny fiainana luxe any ka lasa ny azakazaka ny olona nitady tombotsoa ny tenany ny tena Harena dia tsy miankina amin'izay fananana anananao fa ny fiatraikan-javatra izay apetrakao eny mila Harena antsika eto amin'izao tontolo izao ny asa fanompona izay ataonaizy dia efa nanolotra boky sy fitaovana misy 10 tapitrisa amina firenena 300 amina fiteny 520 hitanao izany dia avy amina lehilahy-mpandraharaha vehivavy ary koa fiangonana ka antapitrisan'ny dolara maro mihitsy no atolotra mba ho fampahirezana ny pasteur sy ny mpitarika izay tsy manana ny ninona ny amin'ny firenen-kafa ary zay dia tsy afaka mahavita an'izany mihitsy raha nampianatra zay fa ny spirituel sy ny fantrana dia iray ihany tsia fa hanan-karena hoy izy ny olona izay matahotra tsy milaza amin'ny baiboly hoe hivangongo eo aminy ny Harena ny baiboly mantsy mampitandrina ny fitsiriritana fa alao zao nilazako azy raha matahotra n'Andriamanitra ianao dia izy ny hiaro anao mba tsy ho lavo ny fitiavan-karena samy hafa mihitsy ny fitahian'Andriamanitra sy ny fitiavan-karena fatelo ary ny olona matahotra n'Andriamanitra dia ambara fa ny asa soa ataon'ny olona io dia haritra mandraka izay mahagaga nisy olona niteny tamiko indray andro hoe mahafinaritra raha toa ka mba tsika mihitsy ny manomboka an'ilay mandrakizay ka hozy aho hoe efa manomboka an'ilay mandrakizay izao tamin'ny fotoana natonga anao nateraka indray dia manomboka misoratra ny tantarany mandrakizay anao eo tsy mitombina zay amin'ny mpanota ny mpitoroteny mantsy dia milaza fa ny zavatra ataony na ny fitiavana ny fankalany ny Harenany dia tsy ho tsaroana fa ho an'ny olo-masina izay rehetra ataontsika izao dia mandray anjara ao amin'ny tantara mandrakizay ka izay ataonao izao dia mbola ho tsaroana tokoa eny ary fa efatra ary ny olona izay matahotra an'Andriamanitra dia tsy ho resin'ny ratsy teny fikasan'Andriamanitra zany mety ilaza ianao misy olona matahotra an'Andriamanitra fantatra dia resin'ny ratsy izy eny ary ny teny fikasana sy ny fitahiana ary ny tombotsoa avy amin'Andriamanitra dia tsy maintsy alaina amin'ny finoana jereo Andriamanitra fa niteny tamin'ny Abrahama amin'ny alalan'ny Isaka no hitahiana amin'ny firenena rehetra dia Andriamanitra naka ny Rebeka vadiny Isaka tamin'ny alalan'ny mpanompony Abrahama rehefa nivady izy ireo dia zay vao hitan'ny Isaka fa aika momba izy tsy miteraka izy ao amin'ny Genesis dia milaza amin'ny baiboly hoe nitaraina tamin'i Jehova Isaka ary nihaino fitarainan'i Jehova ka ilay fitahinana mpanantenan'Andriamanitra dia tsy nandeha ho azy fa tsy maintsy nampiasa ny finoany aloha izy fahadimy ary io olona io dia ho tsarovana mandrakizay ary tiako izy ity satria mbola miresaka taranaka ihany raha jerenao ny andinin'ny faharoa dia voalaza hoe ho tahinany ny taranaka ray manontolo an'io olona io ilay teny hoe taranaka ray manontolo io dia midika hoe fotoana lava jereo ange ny faminaniny Zakaria rehefa nahitan'i Jesosy izy voalaza hoe ny famindram-pony dia amin'ireo izay matahotra azy hatramin'ny taranaka farany mandimby misy zavatra mahakasika ny taranaka eto misy fitahiana ho an'ny taranaka eto ka azoko resahana tsara zany ataontsika lesona anankiray kanefa misy zavatra izay nitranga tany amin'ny taona 700 izay andraisantsika lesona lehibe misy mpanao fikarohana iray antsoina hoe Richard Dagdale ka nitsidika fonja misy 17 tamina faritany New York izy dia nahita olona enina izy tao anatin'ireo fonja 17 ka nahita anaran'olona efatra izy izay ahitana anaram-pianakaviana iray ihany ary dia nahaliana azy le izy
ka nanomboka nanao fikarohana ny tantara ny reto lehilahy reto izy ny tantara mpianakaviany ka noho ny farany dia razambe iray no niaviany ary dia nomeny solonanarana moa le izy nataony hoe Max Jukes teo anelanelan'ny 27 sy 17 no naterahany ary Max Jukes dia tena ratsy fanahy mihitsy 700 tamin'ny taranaka Max Jukes no hitany zareo fikarohana ka ireto olona enina izay lazaiko teo ireo dia tao anatiny 700 ka enoy ary voka-pikarohana momba ny taranany ary ity 770 tamin'ireo dia olon-dratsy mpiambitrano mpivarotena ny 80 20 mpivarotena 200 tamin'ireo dia mahantra ny karakarain'ny fanjakana ka nisy lehilahy hafa izay teraka tamin'ny taona mitovitovy amin'ny an'ny Max Jukes ka Jonathan Edward no anarany izy dia lehilahin'Andriamanitra ary nalaza be izy tamin'ny toriteniny mpanota eo an-tanan'Andriamanitra vinitra nanambady any Sarah Pinpoint izy 770 nananjanaka 200 izy ary natahotra an'Andriamanitra daholo isan'andro izy mivady dia mamaky soratra masina amin'ny zanany ary isan'andro koa dia mametra tanana amin'ny zanany izy ka mivavaka nanao fanambarana izy hoe ny tokantrano rehetra tokony fiangonana kely ka nanaovana fikarohana koa ny taranany ary dia izao le izy 770 no isa ny an'ny Max Jukes dia 700 no hita ka tamin'ny taranaka 770 13 dia filona talehana université izany 5 profesora teny amin'ny université ny 3 olona tamin'ny fitondram-panjakana 3 mpitsara ny 100 mpisolo vava 9 mpitsabo 5 manam-boninahitra ambony ny 100 misionera sy mpanao safanompoana ny 9 mpanoratra misongadina ny ray filoha-lefitra ny fanjakana Amerikanina ary ny anarany dia Aaron Burr jereo fa ilay olona izay natahotra an'Andriamanitra dia ho tsarovana izy mandrakizay tsika dia atsiaro an'i Jonathan Edward mety fantatra angamba ny anarany fa mety tsy mahatadidy an'ny Max Jukes larana fahenina zavatra hita avy amin'ny salamo anankiray ty omeko anao ty tsy atahotra vaovao ratsy ny olona matahotra an'Andriamanitra milaza Jesosy fa mialohan'ny andro izay iverenany dia reraka ny fon'ny olona noho ny tahotra ny zavatra izay ho tonga ety ambonin'ny tany fantaro fa ny tahotra an'Andriamanitra dia mandresy izay tahotra rehetra rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao dia voahitsaka daholo ny tahotra hafa ianao dia mandeha amin'ny fatokina fiadanana ary fitsaharana zavatra izay tsy ananany hafa ary ianao tsy matahotra vaovao ratsy tsy mampaninona izay lazainy fitondram-panjakana na izay lazainy gazety tsy maninona izay lazainy tambajotra sosialy etsy sy eroa fa ny fonao dia tena matoky an'Andriamanitra satria ianao tsy matahotra an'ilay tsy mahay mamony tena ary nefa avy eo tsy afaka manao nininina fa ianao dia matahotra an'ilay mahay mamony ny tena sady mandefa ny fanahy any amin'ny elo vakio fa ao anatin'ny boky izany satria Jesosy tsy miresaka fahadiran'ovana an'Andriamanitra fa lay tahotra mahasalama ao amin'Andriamanitra Oswald Chambers dia milaza hoe ny zavatra manaitra momba an'Andriamanitra dia rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao dia tsy matahotra zavatra hafa fa rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra kosa ianao dia matahotra ny zavatra rehetra tiako fanambarahan'ny Oswald Chambers io fa 7 ary ny olona izay matahotra an'Andriamanitra dia matoky impito Andriamanitra ny teny tamin'ny Josoa hoe mahereza sy mahatanja inona mifanohatra amin'ny mahery tsy mahery kivy zany mihitsy kivo rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao dia tsy voatery ho kivy ianao no misafidy ny ho kivy azonao atao mana za aloako misafidy ny ho kivy fa miala amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ianao amin'izany ianao rehefa monimona dia toy izao ny andraisan'ny tompo azy tsy tiako ny zavatra ataonao tompo ary raha izany teo amin'ny toeranao dia hafa nanaovako azy dia ozy aho hoe zany mihitsy ny monimonina ingeny nanakana ny zanak'Israely tsiditra ny tany Kanany marina aloha fa nisy fahotana lehibe hafa koa nataony fitsangatsangana sy fanompo-tsampy fakana fanahy fihinanana hena naterina tamin'ny sampy avy eo dia hitako le monimonina ka za hoe ahoana koa zany maninona ny tafiditra anaty lista le izy ozy izy hoe ny fimonimononana raha zanako dia nisan'ny fahotana tsy vazivazy raha jerenao ny Filipianina 4:17 hoy izy hoe Andriamanitra miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony ka ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonimononana ary hitanao ny zavatra mbarany miasa mitahotra sy ovitra hatanteraka ny famonjena ny tahotra an'Andriamanitra miaro anao tsy monimonina mahatonga anao anana fatokiny io manome anao faherezana sy fahatanjahana izao ny lazainy Alexander the Great ny andian'ondry tarihana liona dia mbola tsara noho ny andiandiona tarihana ondry
enoy ary ny olona matahotra an'Andriamanitra matoky fitarika izy lohany izy fa tsy rampony ary ambony fa tsy ambany fahavalo ny olona matahotra an'Andriamanitra dia tsy matahotra Efraim Siriana dia nilaza fa ny olona matahotra an'Andriamanitra dia mijoro eo anoloany izay endrika tahotra rehetra lasa tsy manatahotra ny olona izay matahotra an'Andriamanitra ohatra iray ary omeko anao pasteur anankiray izay mipetraka ny Texas tamin'ny taona 770 dia nitenen'ny tompo izy fa isy olona ezaka haka ny ainy nolazainy mialoha zany ary nasain'Andriamanitra natoky izy volana vitsy taty-aoriana dia nisy lehilahy niditra ny fiangonana miaraka amin'ny basy revolver ary nitifitra inenina izy ka tsisy navoa azy le tifitra enina voasambotra le olona tonga mpanao fanadihadiana aveo dia nilaza fa samy nivily 2 metatra sy 2.20 ny akavia sy ny akavanana mibala telotelo avy nijoro fotsiny nataony fa tsy nietsika ary dia tony mihitsy izy teo ampamahanana an'le basy le olona bala enina natondro azy tsy niontsony izy tsy niala teo amin'le polipitra izy ary ambarany olona fa raha nietsika izy tonga dia voatifitra ka eny ary niteny tamin'ny Andriamanitra ary dia natoky tanteraka izy satria natahotra an'Andriamanitra dia tsy nietsika ary tsy maty izy everiko fa mahagaga zany larana fasivy ny olona matahotra an'Andriamanitra io olona io dia manana fisariana ka rehefa matahotra azy ianao dia manana fisariana fahafolo ary manakaja ilay olona lasa olona manakaja zany le olona tserenge ilay vehivavy eo amin'ny obolana raika amby 30 ho an'ny vehivavy nefa misy fanambarana ray izay tena hidifian'ny olona amin'io hoy izao hery sy voninahitra no hitafiany ny haja mamboninahitra dia mitovitovy ny fitafiana dia zavatra hita maso hitanao zao ty fitafiako manga tanora ity ny fitafiana dia zavatra voamarika tao anatin'ny 7 taona nanaovana asa fanimpona dia efa niditra nandalo kolisy isaky ny toriteny ary misy mpitarika zokiolona lalovako foana ka rehefa mivoaka n'le efitrano aho dia mahatsapa aja mamboninahitra mitondra aja sy voninahitra izy ireny ary misy karazana olona izay azoko lazaina mihitsy ny anarany fa rehefa manatrika azy aho dia mahatsapa miaraka aman'olona manankaja mamboninahitra zay le teny fikasan'Andriamanitra fa izao ny manamarika ny obolana raika amby 30 dia izao fitaka ny atsaram-bika ary zava-poana ny atsaran-tare fa ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra no oderaina ny fahatahorana an Jehova no mampitafy atsika voninahitra mankaja mahafaly mihitsy ny mitory an'ity toriteny ity noko fa tsapanao zany hiditra amin'le tombontsoa lehibe ary dia ny fahendrena obolana toko 4 dia ny 7 dia milaza hoe ny fahazoana fahendrena ny zava-manandanja indrindra amin'izay rehetra ataonao obolana toko 4 dia ny 7 andiny 9 raha omenao lanja izy dia ataony lehibe ianao tiako zany Andriamanitra dia miteny fa raha omenao lanja le fahendrena dia io ny anandratra anao ny fahendrena dia tsy maintsy katsahana miafina io nefa mety azo fa raha hitanao kosa izy dia hitondra tombontsoa ho anao ahoana ny ahitantsika azy Salamo 1:100 ary sy ny obolana toko 7 dia 2:20 ny fahatahorana an Jehova dia fanomboham-pahendrena jereo le fanombohana ampiasaina amin'ny Genesis toko 1:1 io teny io hoe tany amboalohany Andriamanitra naharany lanitra sy ny tany ilay teny hoe fanombohana io dia midika hoe toerana fanombohana ka le toerana fanombohana ho amin'ny fahendrena dia ny fahatahorana an Jehova ka alavosary an-tsaina tahaka izao manana trano fitehirizana ianao ka feno fahendrena sy fahatakarana ary fahalalana zany ary zany trano zany tsy manana afa-tsy varavarana ray sy lakile ray ny fahatahorana an Jehova ny varavarana sy lakile hidiranao ny trano fitehirizan-tsoa eo le toerana fanombohany fahendrena Isaia 7:30 dika teny NIV ny fitehirizan-tsoa be izay hitehirizana ny fahendrena sy fahalalana dia ny fahatahorana an Jehova ny fanalahidiny izany ny fahatahorana an Jehova zany ny fanalahidy amin'ilay trano fitehirizan-tsoa ka ny fiandohan'ilay tahotra masina dia ny fahendrena saingy ny tombontsoa dia mandeha lavitra miala an'ilay fanombohana jereo nge no obolana 4:10 ary andiny 7:20 hoy izay ny fahatahorana an Jehova no loharanonaina analavirana ny fandrika ny fahafatesana teny roa nasongadiko fandrika sy loharano amin'ny teny hebreo le loharano dia zavatra izay tsy mitsahatra mikorina ny fandrika dia midika hoe fandrika ny mpiasa rehetra dia mahalala fa zavatra roa no apetraka raha te hamandrika tsara io dia le fandrika afenina mba tsy ho hitan'ilay biby ary asiana sakafo mampilendalenda mba hampanatona an'ilay biby ao ary ka ny zavatra izay atao ny tahotra an Jehova dia miaro anao amin'ilay fandrika izay miafina izay mahafaty anao
Obolana 5:17 indray, ny fahatahorana an Jehova dia toromarika ao amin'ny fahendrena. Atambaro eo andininy roa ireo. Ny fahatahorana an Jehova ny loha rano mikoriana tsy mitsahatra araka ny hitantsika teo, miaro antsika amin'ny fandriky ny fahafatesana. Ka io dia zavatra mikoriana hatrany izay ahitanao tolotsaina, fahendrena izay miaro anao amin'ny fandriky ny fahafatesana. Meko ohatra amin'ilay izy ianao. Olona ray izay tsy manana fanekena amin'Andriamanitra nefa natahotra an'Andriamanitra. Abimeleka no anarany ary hitantsika ao amin'ny Genesisy 20 izany. Mpanjakan'ny Gerara izy. Abrahama dia miteny amin'ity lehilahy ity hoe anabaviko Sara, dia nentiny tany amin'ny efitrano tany Sara. Ny teny tamin'ny Abimeleka Andriamanitra no ny alina hoe atao maty ianao. Vakiko le izy, vakiko izay voalaza amin'ny Baiboly. Ary no ny alina dia tonga tao amin'ny Abimeleka Andriamanitra ka niteny atao maty ianao. Fa ilay vehivavy nalainao dia efa manambady. Hoy Abimeleka Andriamanitra tsy fantatra vao fitaka. Lazainy fa anabavina anie ilay izy dia hoy Andriamanitra fantatro tsara mihitsy. Ka izany ny antony arovako anao tsy ara-matory aminy. Ka marina. Na dia tsy manana fanekena amin'Andriamanitra azy, dia natahotra an'Andriamanitra izy ka dia izany ny fahendrena ny aro azy. Tsy tratra n'le fandrika, ka tsy voafitaka tamin'le filazana fa anabavina izy. Ka marina fanontaniana re. Nahoana ary tsika mahita lehilahy izay efa 20 taona ny angonana nefa na pastera izay ela nitandremana fiangonana nefa miara-matory amina vadin'olona. Tsy sarotakarana izany, fa fahaverezany fahatahorana an Jehova. Izay mahatonga azy hoe sarobidy. Izay mahatonga ny Solomona milaza hoe tena mahagaga. Mahatahorana Andriamanitra ary ny didiny tandremo. Ahoana ny azahoantsika amin'ny fahatahorana an Jehova? Obolana toko 2 miantsoantso mangataka fahendrena sy fahatakarana ianao amin'izany. Katsahanao taka amin'ny fikatsahana volamena. Za dia efa nikaroka mihitsy mba halalako be ny fahatahorana an Jehova hatramina ny Tompo ahy izany. Ary mivavaka mihitsy isanandro miantsoantso Tompo mba omeo aho an'ilay fanahy ny fahatahorana an Jehova. Vakiko ny Isaia 1:20 ary. Nomeko anareo tany aloha izy ity. Isy solofo mitsimika eo amin'ny fototry Jese. Ary isy mitreboka eo amin'ny fakany. Jesosy moa nyresahany amin'io. Ary ny fanahy an Jehova eo aminy dia ny fanahy ny fahendrena, fahazavan-tsaina, fanoloran-tsaina ary ny faherezana. Fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an Jehova. 7 hoanitra ny kasitrahana aminy ny fahatahorana an Jehova. Fahatahorana an Jehova dia fisehoan'ny fanahin'Andriamanitra. Manao fanambarana Jesosy Lioka 1:20. Raha misy aminareo angatahany zanany mofo hanome azy vato va, na angatahany azy andranoka hanome azy menarana, na angatahany atody ka hanome azy maingoka. Ka na dia nareo ratsy aza dia mahalala manome zava-tsony zanakareo. Tsy mainka avany raha inareo ny an-danitra hanome anareo ny fanahy masina ho an'izay mangataheta. Ny mangataka zany ny fepetra. Aja ho any nanompo anao sy nanampy anao. Inoko fa mbola ho tafahoana isika na mivantana na iona any an-danitra. Ifaly tokoa ny antsika amin'ny zavatra izay nataon'i Jesosy ary dia ho tahian'Andriamanitra anie ianao mandram-piona. Atolotra anao ny Messenger X, application vaovao isintonana vidéo anarahana fandaharana, fampianarana marobe azo safidianana avy amin'ny John sy Liza Bevia. Ahitana vidéo fampianarana, audiobook, e-book, sary mietsika, baiboly ary maro hafa. Application azo ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra sady maimaim-poana amin'ny fitenim-pirenena maheriny 240 fanaovam-pianatra ho an'ny rehetra naiza na izy. Téléchargeo na alao amin'ny messengerx.com. Alleluia. Tena zany ka tena hoe révélation ary tena feno de feno fa tena misy tombontsoa an'le fatahorana an'Andriamanitra. Nisy olona anankiroa nijerentsika teo misy amin'ny Max Joksa sy le lehilahy anankiray dia hitantsika hatramin'ny taranaka zareo fa aika ity fatahorana an'Andriamanitra ity dia misy fiantraikany hatramin'ny taranaka. Sahoana proverbalis proverbe. Marina mihitsy zany. Marina. Hatramin'ny taranaka faramandimby. Ie, ahoana brother Bali momba an'izany taranaka zany, ina ny révélation omeny Tompo anao mahakasika an'izay? Oui,
Brother Bali, raha ohatra ka afaka mandefa kely ny teknikanao ianao, merci. Azafady indrindra. Aha. Mbola raisy mety ihany moa i Abrahama, ary tena hitantsika eto mihitsiny hoe ho zao ny lazain'ny ten'Andriamanitra, hitanao tokoa hozy izy ary hamaro dia hamaro ny taranaka ao. Hitantsika teo aloha tsy averina intsony fa tena feno fahatahorana an'Andriamanitra mihitsy sy fankatoavana an'Andriamanitra zato isan-jato i Abrahama. De nandray indraisin'ny mpanompon'Andriamanitra teo moa Salamo 2:20 izay tsy averiko vakiana intsony fa ngamba ny mety hoe zavatra azo lazaina fotsiny de zao misy fitraikany ho amin'ny taranaka mihitsy ny fandehanantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Zao ny lazain'ny ohabolana 1:20 hoe azo itompona hozy izy tokoa fa tsy maintsy ampijaliana ny ratsy fanahy fa ny taranaky ny marina hozy izy hovonjena. Ao amin'ny Salamo 20:20 koa dia zao no lazainy hoe sambatra izay rehetra matahotra an' Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalana. Ho anao ny asan'ny tananao sambatra sady ambininy ianao, ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanaka oliva manodidina ny latabatra ao. Dia misy an'ireo tombontsoa 7 ny lazainy teo fa ireo anaky 10 ireo no lazainy. Misy ny fananana zanaka mahomby, misy ozy izy hoe dia faharoa no mpanefoefo tsy ho resin'ny ratsy, ho tsarovana mandrakizay. Izany hoe io le nandraisany an'le ohatra niraisin'ny pasteur Narindra teo momba ny Max Jux sy Jonathan Edwards, izay tena pirofo mihitsy le izy nanao fanadihadiana ohatran'ny hoe comparaison mihitsy izy tamin'ny olona mitovitovy taona. Fa tena ny ratsy fanahy tena nisy fitraikany mihitsy tamin'ny taranany le toe-panahiny, fa le olona le lehilahin'Andriamanitra kosa dia tena lasa filohan'ny anjerimanontolo, mpampianatra tao amin'ny anjerimanontolo, lasa mpitsara. Izany hoe tena misy fitraikany mihitsiny zany ny fandehanantsika araky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahatahorana masina. Dia zay angamba no azoko ambara raha ohatra hoe mbola ampianareo. Mino fa be dia be ny zavatra mety azo anampianan'izany fa zay angamba no azoko tao anatin'le izy. Mety mbola afaka miteny ihany rehefa fahendrena ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe ny fahendrena no manandratra mpitarika. Tena zava-dehibe ny ananana fahendrena. Ary teo koa ary raha tsaroanareo nisy olona tsy kristianina tsy mpanompon'Andriamanitra nefa nisy natahotra an'Andriamanitra. Satria matahotra Abrahama dia hozy izy mantsy any Sara hoe Abimeleka hoe anabaviko izy. Dia niseho tamin'ny Abimeleka Andriamanitra hoe hovonoko ianao efa manambady io. Dia tena nisy fatahorana an'Andriamanitra izy na dia tsy afaka. Ary izay mihitsy ny tena indraindray mampatahotra hoe indraindray ny olona tsy mpivavaka indray matahotra an'Andriamanitra noho ny kristianina indraindray. Fa soa fa se révéler amintsika Andriamanitra, mampafantatra antsika hoe aiky tena ilaina mihitsy ny fatahorana an'Andriamanitra na dia tsisy mahita ary le zavatra atao, na dia tsy hitan'ny vadinao ary na dia tsy hitan'ny mpampiasanao ary na dia tsy hitan'ny pasteuranao ary any amin'ny tsisy mahita any, dia eo mihitsy ny tena nehoana ny fatahorana an'Andriamanitra. Marina mihitsy fa indraindray tokoa dia olona tsy kristianina no manana fahatahorana an'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny Baiboly zany hitantsika amin'ny Baiboly zany Rahaba janga koa zao dia ohatra izany. Rahaba janga zao ohatran'ny hoe izy indray lasa nahazo révélation, lasa nampianatra n'le mpisafo-tany any Akifolo hoe nga nareo tsy tonga saina fa efa nomeny Jehovah nareo nge le tany. Ohatran'ny hoe olona Rahaba janga zany mantsy hoe Rahaba mpivarotena, olona mpivarotena indray lasa ohatrany nananatra nyreto kristianina reto reto olona ataontsika tsy tonga saina tsara reto. Ka tena marina izay zavatra izay fa misy fotoana zany tena mila mandray lesona lehibe, mila sensible zany tsika izay. I Abrahama dia tsy sensible loatra dia lasa olona tsy kristianina no lasa nanome lesona azy. Dia rehefa tsy sensible tsika dia mety avelan'Andriamanitra tahaka an'izany zavatra mitranga dia lasa mampianatra antsika ny olona tsy kristianina. Le zanaka mahomby teo voasako kely raha sitrakareo. Inona moa ny dikan'le hoe zanaka mahomby amin'le hoe tombontsoa alarana voalohany hitantsika tany ampiandohana izany. Ilay zanaka mahomby dia midika hoe ny avy amin'ny soratra masina moa zany le ten'Andriamanitra, le Salamo 2:20
raha sitraka reo dia vakiko indray mandeha ilay salamo a fa 2:1 manao hoe avy amin'le dikateny mihitsy a le dikateny vakindro ambevery alleloia indreny fifalian'ireo matahotra an' Jehova fa mifaly amin'ny fankatoavana ny didiny, mifaly amin'ny fankatoavana ny didiny, aomby eneny izanany na aiza alehany ho tahinany ilay taranaka iray manontolo any olon'Andriamanitra izany. Zava-dehibe io teny io le hoe aomby eneny zanany a ho tahinany zanaka, izany hoe le zanaka mahomby a na le hoe ahery ambonin'ny tany, zay ny dikateny malagasy a standard, ahery ambonin'ny tany ny zanany. Inona ny dikan'le hoe mahery ambonin'ny tany ny zanakao? Ny zanakao a dia mahay tahina misongadina amin'ny sehatra amin'ny fanomezam-pahasoavany, zay le izy, misongadina amin'ny fanomezam-pahasoavana ananany a ilay zanakao. I Abrahama zao dia tahaka an'izany ny taranany a amin'izao fotoana zao raha jerenareo a ny taranak'i Abrahama fa misongadina any amin'ny firenena matanjaka izy, misongadina any Amerika, be dia be ny jiosy amerikanina zay mitana toerana ambony any Amerika izany. Ohatr'izany koa any amin'ny firenena eoropeanina isan-karazany, mpandraraha lehibe, manana orinasa lehibe, influence lehibe eto amin'izao tontolo izao. Taranak'i Abrahama, zay le ambarany amin'io zay hoe ny mahery ambonin'ny tany ny zanany. Ho an'izay manan-janaka mianatra any ivelany a, any ivelany any mandeha na amin'ny vahiny any a, dia aomby ny zanakao raha mandeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ianao ray aman-dreny, ary raha taizainao a amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ny zanakao. Jereo tsara nge Josefa fa i Josefa ny teny hoe ataoko ahoana ny ianao an'izany ratsy lehibe zany ka hanota amin'Andriamanitra, zany hoe tsy sahan'i Josefa ny nijangajanga tany an-dafy, zay le izy, tsy nasahan'ny jangajanga Josefa tany an-dafy satria nahoana? Satria nampianaran'ny Jakoba izy a momba ny fahatahorana an'Andriamanitra izany, dia vokatr'izay dia lasa prime ministre izy rehefa tonga tany an-dafy, zavatra tsy mbola misy zany, tsy mbola nisy teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao zany hoe ianao ve teratany malagasy manana passeport a, izany dia ianao indray lasa prime ministre tonga any amin'ny firenena ray, tsy hanonona hoe inona fa tonga any amin'ny firenena ray ianao a, ianao indray lasa prime ministre izany. Ny antony dia satria natahotra an'Andriamanitra no taizaina tao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra le taranak'i Abrahama, dia nahery tany amin'ny firenen-kafa izy tamin'izay fotoana izay. Zava-dehibe zany ary fahafapo be, tena hitanao misy satisfaction be ao anatinao ray aman-dreny a rehefa ny zanakao no mahery etỳ ambonin'ny tany, mahery any an-dakilasy, izy ny lohany fa tsy rambony, ambony fa tsy ambany, tahiny izy, mahita fity izy a any amin'ny mpampianatra azy a, manao soutenance izy dia izy nitotra ny tiany mpampianatra indrindra, misy fitahiana lehibe, zay le hoe mahery ambonin'ny tany ny zanakao. Zava-dehibe a izay lafiny a anankiray izay amin'ny fandehanana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Asa marina ve zany brother Bali, pasteur Narindra? Amen, amen. Mino fa hoantsika tsiraray avy samy tiantsika daholo zany a, ho an'izay manan-janaka hoe ho tahina ny zanakao a, ho ambinina ny zanakao a, amen ve zany? Ahery ny zanakao a, ho fier ianao a amin'ny zanakao a, zava-dehibe dia zava-dehibe zany. Asa rentsika ohatra ka misy manana fanamariana na fanontaniana koa tsika izay a ao amin'ny mpanaraka live izany a, misy a manana fanamariana ve tsika, misy manana andeha fanontaniana no raisitsika raha misy manana fanontaniana satria ohatra ny tsy tena nisy nametraka fanontaniana tsika dia misokatra zahay a, raha tsisy moa vao mainka tsara be satria midika zay hoe mazava be koa ny lesontsika zany, mazava be matoa tsisy fanontaniana. I Eugène Stéphane zao a, inona ty lazainy ty, ohatran'ilay tamin'ny Balama izy, aonao izy Eugène Stéphane, ohatran'ny teny pasteur Narindra, azafady fa nanapaka anao kely a. Pasteur Narindra afaka tenen'ny profera aloha fa rehefa avy eo teneniko. Ok, d'accord, tsy maninona re. Alléluia. Eny vakitsika le faneho-kevitry Eugène Stéphane dia ianao pasteur Narindra, tsy ohatra ohatran'ilay tamin'ny boriky ny Balama kosa izy a, izy indray no nahita n'ilay anjely voalohany fa
tsy ilay mpaminany ok ie tsy netan'le révélation le mpaminany tsy netan'le anjely satria tsy nankatoh momba le fankatoavana kay ity tenen'ny namatsika ity andao paster narindra nisy teny tosaika nylazainao natory ny mpanompon'Andriamanitra hatrao bevira teo ny fomba azahoan'ny fatahorana an'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fangatahana fatahorana an' Jehovah. Izay fotsiny mitsotra, izay zany mila angatahantsika isan'andro ny fanahin'ny fatahorana an' Jehovah izay. Eny tompoko izay ihany professeur. Amen. Tena zava-dehibe zay. Tena zava-dehibe zay ary inoko fa tsika koa zany mila mivavaka mihitsy mila mivavaka tsika atao anatin'izao fandaharana zao aza mbola mirava aloha ianao aza mbola tapitra aloha fa mbola nomenareo instruction zahay fa avy amin'izay tenin'ny pastera zay fangatahana aleotsika hivavaka angataka fahatahorana amin'Andriamanitra atao anatin'izao fiarahantsika izao angataka fahatahorana an'Andriamanitra izany tena angatao mihitsy tena tompo tena ilaiko zany tena mila an'izany mangetahetana zany fahatahorana zany angamba mety efa nikiasa ihany ianao teo aloha ny andeha amin'ny fahatahorana fa ohatrany tsy nety zany le izy ohatrany hitanao hoe tsy nety tonga lafatra ianao tsy tanteraka dia androany dia andao hivavaka ho amin'izany zavatra izany tsika ary inoko fa tian'Andriamanitra ianao ataon'Andriamanitra tena hoe ao nalazana azy miroboka ao anatin'izay fahatahorana zay tena miroboka ohatran'ireny miroboka anaty rano reny ohatran'ireny atao batisa reny mihitsy zany atao batisa ny fahatahorana an'Andriamanitra mihitsy ianao tonga dia folaka ianao tonga dia mandeha ho azy eo amin'ny fiainanao mihitsy le fahatahorana an' Jehovah neny Josefa dia nandeha ho azy fa tsy hoe koa reny ila nieritreritra be izy hoe vadin'ny Potifara sa sitrapon'Andriamanitra tsy zany tsy nila nieritreritra Josefa fa tonga dia nandeha ho azy teo am-bavany hoe tsy sahako zany ry kiala azafady amin'izay fitenenana zay tsy sahako zany ry madama tonga dia nahitsy Josefa tao anatin'izay zavatra efa mandeha ho azy le izy zany ka andao angatao amin'ny tompo mihitsy hoe tena ataovy batisa ny fahatahorana anao ataovy miroboka ao anaty milomano anatin'le rano ny fahatahorana anao mihitsy zay tompo any ampiasana tsy sahanao ny anao kolikoly amen any ampiasana tsy sahanao ny anao kolikoly any ampiasana tsy sahanao rehefa mandeha mission anao dia tsy sahanao anadala vadin'olona na anadala n'le vehivavy tsy mbola manambady izany any anatin'ny répétition ho an'ny mpidera sy ny sisa ho andeha amin'ny fahamasinana eny fa na dia ny fitafiana anaovanao io aza isan'andro ianao mandeha mivoaka dia teneny mihitsy ny fanahymasina fanahymasina aoka ny fitafiako mifanaraka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra tena mitenena amiko fanahymasina raha sanatrika misy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao fitafiana anaovako dia mitenena amiko fa anaika ankatoa amin'izany lafiny zany ny famelan-keloka ihany koa ilaina be mihitsy mandeha amin'ny fahatahorana ny tompo tsy mitahiry ianao fahatezerana any anatinao any misy zavatra maro hoe fanahymasina iteny ao anatintsika tsiraray hafa andeha anasan'ny brother Bali tarika an'le vavaka an'izay vavaka zay amin'izao fotoana ankehitriny izao mba andeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ny mpanaraka ny biblical leadership nandritra ny herinandro ity dia ho vita batisa ny fahatahorana ny tompo ianao na hoe ilomano ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ianao vonina venao amin'izany raha sitraka ao naiza misy ianao tiako-pio masonao fa hivavaka brother Bali amin'izao fotoana ankehitriny izao vavaka ho antsika tsiraray avy alleluia alleluia Jesosy eo androany zay tena tiankatoa ny teninao angataka mihitsy zay tena ny fanahy ny fahatahorana anao amin'ny lafiny rehetra amin'ny detaian'ny fiainanay mihitsy ny Andriamanitra tena mangataka izay androany ny fatahorana an' Jehovah no fiandoham-pahendrena hozy ianao tena mangataka izay androany satria fantatray ny lalana androany dia tiankatoanao zay na any am-piasany zany na any am-pianarany zany indrindra tia mifanomponanao Andriamanitra na mihita na miafin'Andriamanitra tena androany arotsay aminay tsirairay avy ny fanahy ny fatahorana an' Jehovah
le mangovotra amin'ny teninao Andriamanitra, le mangovotra amin'ny fanatrehanao, mba tena ho feno fanajananao mihitsy izay amin'ny lafiny rehetra. Tena fantatray fa manomboka aomby ny zavatra rehetra satria ho feno ny fanatrehanao izay, satria manana fatahorana anao. Fa aidinao am-ponay, aidinao an-tsainay, aidinao amin'ny fanahinay, eny na amin'ny fiakanjonay ary ety avelany, na amin'inona na amin'inona. Aoka mba tsy ho tratran'ny influence an'izao tontolo izao intsony izay, na ny influence diabolika indrindra. Fa zao Jesosy, tena ampitoera aty anatinay tsirairay avy ny fanahy ny fatahorana anao. Misokatra ny fonay ankehitriny. Ny avinavina rehetra androany, ny avinavina rehetra, na amin'ny endrikinina na amin'ny lafininina dia arodana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa misolo fatahorana an'Andriamanitra. Na toeraninona nananay, na toeraninona nananay Andriamanitra dia mihetra zahay amin'izao fotoana izao. Miankoka aminao. Tena mila anao zay. Tena mila anao zay. Ary tsay amin'ny tsirairay avy n'aiza toerana misy azy. Amin'izao fotoana izao ny fanahy ny fatahorana anao, ka ho vita batisa ny fatahorana anao tokoa zay araka ny fitarihan'ny mpanomponao teo Andriamanitra. Mangeta etan'izany zay amin'ity hariva ity. Mangeta etan'izany zay, fa ny masonao mangeta etan'izany zay. Sokafanay ny aminay, tena mila anao zay amin'ity hariva. Oh, alleluia. Misaotra Jesosy fa fantatray fa mamangy ianao amin'izao fotoana izao. Mamangy anay ianao ary tena manova ny tontolo mpiainanay ianao amin'ity hariva ity. Na aiza toerana misy anay, dia hiova ny fiarahanay aminao Andriamanitra. Hiakatra lenta vaovao, dia tsy mpanompon'Andriamanitra intsony fotsiny izay, fa tonga sakaizanao zay Andriamanitra, satria mahatahotra anao. Misaotra Jesosy, aterinay ho anao ny voninahitra ny fisehoany zany ety amin'ny hita ivelany. Fa tsy izay no izy, fa ianao no nanovanay tamin'ity hariva ity. Alleluia, alleluia. Zany Jesosy io, mankasitraka zahay amin'izany. Misaotra ny amin'ny fahamarinanao, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fanambarana natolotra nandritra nyity herinandro ity. Misaotra Tompo fa voakarakara ny olonao. Misaotra Tompo, misaotra fanamasina fa ianao ilay nampanao amen tany anatin'ny fonay, ianao ilay mpitondra fandresen-dahatra. Misaotra ihany koa mitondra fanitsiana izay diso nandritra nyity herinandro ity, ary misaotra mitondra anay sy mitaizanay ho amin'ny fahamarinana tamin'ity herinandro ity. Mankasitraka zahay ary misaotra indrindra. Andeha hamaky an'ity Isaia 1:20 ity ho anao androany. Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy dia fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fanoloran-tsaina, fanahy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fanahy ny fahatahorana an'i Jehovah. Ireo dia osotra ireo. Hozy aho hoe osotra ireo amin'ny voalaza ireo, osotry ny fahendrena, osotry ny fahazavan-tsaina, osotry ny fanoloran-tsaina. Amen. Osotry ny faherezana na courage, osotry ny fahalalana, connaissance zany. Ireo osotra ireo dia hita tamin'ny Josefa, hita tamin'ny Daniel, hita tamin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Ireo olona ny teneniko ireo dia olona nisongadina tany amin'ny firenena matanjaka. Ireo olona ireo, firenena tahaka ny firenena Amerikanina amin'izao fotoana izao, firenena tahaka ny firenena Europeanina maro ireo amin'izao fotoana izao, nisongadina tany ireo satria nanana an'ilay osotra, dia ilay osotra ny fahendrena, fahazavan-tsaina, fanoloran-tsaina, ny faherezana, ny fahalalana, ary jereo ilay farany fahatahorana an'i Jehovah izany. Osotra ilay fahatahorana an'i Jehovah, osotra manokana omen'Andriamanitra anao, ary androany dia ampitaiko aminao zany osotra zany. Raiso zany amin'izao fotoana izao, tao anatin'ny fampianarana izay nyraisinao dia raiso ilay osotra ny fahatahorana an'i Jehovah, ary tsy homenatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Io osotra ny fahatahorana an'i Jehovah io dia afaka hitaingina, afaka hanitsaka ny intimidation, ny enatra rehetra fahamenarana, fampitahorana ataon'ny olona, mpiara-miasa aminao, mety teny natakan'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy reseko ny intimidation dia mandehana amin'ny fahatahorana an'i Jehovah amin'izao manomboka androany izao. Amin'ny anaran'i Jesosy raiso tsotra fotsiny fa mahery io osotr'Andriamanitra io, ary hitondranao lavitra io eo amin'ny asanao, any amin'ny biraonao, hitondranao lavitra io ny mpanaovana mission, hitondranao lavitra io hatrany amin'ny firenena matanjaka ito ambonin'ny tany, hitondranao lavitra io, hanondrotra anao io ho any amin'ny fitondram-panjakana ambony, hanondrotra anao, hanomenao promotion izany osotra ny fahatahorana an'i Jehovah zany, tahaka nataon'Andriamanitra tamin'i Josefa, tahaka nataon'Andriamanitra tamin'i Daniel ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zanak'Andriamanitra, raiso ny osotra ny fahatahorana an'i Jehovah amin'ny anaran'i Jesosy.
misaotra raha eo farananao amin'ny fomba mahafinaritra amin'ny fotoananay androany, misaotra ny amin'ny ositra ny fahatahorana an'Andriamanitra izay ampiaino sy mimpanaraka tsiraray avy. Voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Amen. 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 Fenontsika amen ao anatin'ny commentaire. Amen. Dia raina ny tompo a. Amen. Amen. Raha mety dia sady manaova amen ianao a, dia sady apetrao eo ihany koa ny toerana misy ianao, Antananarivo a, na any amin'ny na ny Fianaratsoa, any Ambositra, Moramanga, na iza na iza. Raha sitraka ao dia mba apetrao eo zay, sady sony avy amin'ny amen ihany koa le izy a, dia apetrao zay faritra misy ianao zay, fa ilaina le faritra eo amin'ny lafiny fandaminana ny fandefasana amin'ny bokintsika. Ho anareo eto Antananarivo a, dia asio hoe Antananarivo. Ho anareo zany a, zay efa nandefa ny présence rehetra ireny a, dia asio hoe Antananarivo, asio hoe Fianaratsoa, an'izay Fianaratsoa, Moramanga, an'izay Moramanga, ho an'izay Aniosy a, tonga dia manoratra an'izay fotsiny ianao hoe Fianaratsoa, Antananarivo a, Moramanga, zay toerana misy ianao. Ho an'izay Antananarivo dia ataovy Antananarivo fotsiny, fa aza apetraka hoe Analakely a sy ny sisa, fa tonga dia apetrao fotsiny hoe Antananarivo a. Fa ny any amin'ny faritany a dia ilaina be le faritra misy ianao, Ambositra, Iosy, Fianaratsoa, Moramanga, aiza koa Farafangana angambany a, asa aiza koa na lavitra azy ianao, na Diego aza, any Andriba, any Ilaka Ouest, na iza na iza, apetrao anaty commentaire dia raisinay iny a, fa ilaina iny a eo amin'ny lafiny fafahana mandamina zany a ny fahazahoanareo a ny boky. Ilaitsika zany zay a amin'ny fahazahoana ny boky a ny faritra misy a anao. Dia sady mamara antsika amin'izao fotoana zao a, satria manao an'izay filazana mahakasika ny boky zay zany a isika. Hoy raha sitrakareo dia ataovy ihany e, ataovy apetrao le faritra, fa asa misy mametraka atao faritra zany apetraka eo a. Hoy za hoe na Antananarivo na faritany a, dia teneno le faritany a. Raha tsy Fianarantsoaville ianao dia teneno hoe tsy fantatra hoe any Ambalavao ve a, na tahaka izany a, dia apetrao tsara mazava tsara raha sitrakareo a izany. Amen. Tahak'izao raha zany a ny fandaminana momba ny fafahana zany a mahazo a ny boky. Efa nolazaiko teo ihany a hoe ho antsika eto Antananarivo zany a, ho anareo ho antsika eto Antananarivo dia mba hankatia Andranomena zany ianareo, satria ianareo mba akaiky izany. Maro tsika reo a, dia satrona iservira mihitsy a, anompo a, mety hoe anatitra an'le izy a hatreny amin'ny toerana misy ianareo, fa raha sitrakareo aloha Antananarivo dia mba tongavy ety a mandray ny boky ianareo a izany. Ka ho an'izay eto Antananarivo a dia manomboka ny Alarobia maraina ho avy izao, Alarobia 12 Janoary, Alarobia 22 Janvier zany a, dia afaka tonga ety nareo a partir an'io fotoana io manomboka amin'ny 7 sasany, anatiny anelanelany amin'ny 7 sasany a ka hatramin'ny 1:12 sasany izany, dia manomboka amin'ny 2 indray a hatramin'ny 5. Raha ohatra ka mpiasa birao ianao a eto Antananarivo io a, ka tsy afaka ao anatin'le ora fiasana ireo, dia manasa mba hiantso manokana izany, manasa mba hiantso zany a raha ohatra ka tsy afaka ianao ao anatin'io fotoanan'io a ora fisokafan'ny birao io zany. Dia mba miantso kely anay nareo a, tsy manina fa veriko kely ihany le numéro téléphone izay numéro téléphone zany a izay a nomena antsika teo iny a, dia sorata kely zany zay, fa dia zao amafisina zany zay a, amafisina zany zay zavatra zay. Pasteur Narindra sa Brother Bali a, Brother Bali raha mba mety hoe sao dia azonao omena kely ny repère, dia amafisiko kely rehefa avy eo a, omena kely ny repère ahoana ny atongavana aty a Andranomena azafady indrindra Brother Bali a izany. Eny tompo. Eny raha eo amin'ny ariary 194 ny terminus 194 dia miampita fotsiny dia mahita assurance mama, dia eo anelan'elan'izay misy arabe miakatra zay a,
de rehefa tonga eo atapony eo de misy sapanana midina fa juste eo amin'io kiony sapanana io amin'ny adroatinao misy vavahady grenat tsy misy plaque le izy fa to de izy ihany ny vavahady grenat eo de ao ny ISOM Pouibe eto Madagasikara. Tena mora hita le izy eo amin'ny arian'ny 194 fotsiny de eo ampitany eo misy arabe miakatra zay tsy ny arabe principal fa arabe miakatra zay de vao tafakatra eo amin'ny tapony eo anao mahita sapanana miverina midina fa tsy midina amin'iny ianao fa eo amin'ny ilany adroatinao eo. Asa raha mety mazava ve zay to? Misaotra indrindra fa nazava tsara zay. De bassin io sapana le teneneo zany misy bassin eo de eo amin'le bassin deuxième plan ankavanana izany deuxième plan ankavanana sens unique le miakatra iny de deuxième plan ankavananao amin'le sens unique miakatra. Raha ohatra manao ka mitondra fiara na ohatra zany raha mitondra fiara ohatra de satria sens unique le fiakarana de eo amin'ny faran'le sens unique mihitsy le izy de raha mety raha afaka miantso kely ihany koa ianao afaka miantso zany tsika io le numéro io 034 74 770 72 34 33 14 688 81 azonareo atsony io amin'ny lafiny fakana n'ilay kolina mety hoe misy fanamboarana fa zao raha tonga nilanilany amin'ny valo sasany ka hatramin'ny 1 sasany ianao sy ny amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 de mety tsara. Raha tsy afaka tonga ianao de raha sitrakareo mba atsoy kely zahay fa de fifaliana ao anay ny serviranareo sady aja ao anay ny anolotra anareo anio ary tsy adinitsika fa avy amin'ny Messenger International le izy avy amin'ny Messenger International avy amin'ny John sy Liza Bevira ity fanomezana ity de omentsika ny tompony voninahitra ary mankasitraka azy ireo isika izany mankasitraka andreo mpanompon'Andriamanitra reo tsika fa nanao investissement be izy nandefa ny boky avy any nanomboka hatramin'ny famokarana rehetra anireo boky reo manomboka hatrany amin'ny fandefasana ny boky avy any ivelany tonga teto Madagasikara de tena fitahina ao atsika Messenger International de marina moa fa za eo anatin'ny Messenger International ihany fa na zany aza de mba ento ambavaka trotroy-ambavaka le mpanompon'Andriamanitra John Bevira Liza Bevira sy ny ekipa ny Messenger fa tena fitahina be izy ireo ary maimaim-poana no anaovany azy tsy vidiana vola ilay izy izany de amafisiko indray mandeha le filazana teo mahakasika ny ilay fatongavana ty zany ho anareo zany eto Antananarivo miala ny terminus 194 nareo raha mandeha bus raha mandeha tôbila moa de io ihany foana koa ny référence de mahita assurance mama eo ampitany 194 de miakatra amin'iny sens unique miakatra iny ohatrany hoe ho any Ambatolampy iny tsy teteny loatra le Ambatolampy fa sao misy lasa lavitra any fa tsy tonga any ianao fa sens unique miakatra iny raha mitondra moto ianao na tôbila de tsy ampy ray minitra ianao de tafakatra de tafakatra ao ambony ao mahita bassin ianao de eo amin'le bassin io manelanelana sens unique miakatra sy midina de bassin akavananao deuxième plan ilay toerana izany zay le izy de tongava soa tompoko ho tahina be fa ho any any amin'ny faritany zava-dehibe aminay koa ianareo any amin'ny faritany ary tsy ho adinonay koa fa ho lazay kely rehefa avy eo ny avy ny any ivelany satria hitako atao amin'ny commentaire misy mandefa an'izay ankasitrahana be manokana ho lazaina zay mba tsy ahivy kely rehefa avy eo fa zava-dehibe koa namatsika ny Adilambato sady ankasitrahana manokana ihany koa ny etaetanareo ka ho any any amin'ny faritany de ho alefanay colis ilay izy ka takan'izao fandaminana azy izany nareo zao nandefa teo hoe Fianaratsoa na sy ny sisa de ho an'izay faritany principal na manakaiky ny principal koa takany hoe Fianaratsoa de raha misy maromaro koa raha isika hoe aiza koa mbola tsy namaky commentaire aloha raha isika misy maromaro any Manakara de misy maromaro koa any Ambositra ohatra zany de ataonay colis anankiray mitambatra zany izay raha vao misy maromaro de ataonay colis mitambatra le izy de alefanay le izy eny amin'ny fiantsonan'ny taxi brosy de misy tompona andraikitray amin'ny ankapobeny aloha saika misy tompona andraikitray ihany amin'ny akamaroany ireo faritra lehibehibe ireo de misy tompona andraikitray mifandraika amin'izay ihany adressenay amin'le tompona andraikitra le izy dia omena ianareo amin'ny alalan'ny MP
ny filazana hoe lasa le colis a dia ity ny tompon'andraikitra izay ilainareo a contactena mahakasika an'izay. Dia mba tsy avelana isahirana ireo tompon'andraikitra reo contactanareo fa ianareo no micontacta azy a satria ome alefanay aminareo zany a ho lazanay aminareo a hoe lasa tokoa le colis a dia mba miantsonareo zany a ho amin'le andro izay atongavan'le izy a dia nareo no mifanao fotoana any amin'le faritra izany. Zay no andaminana azy a amin'ny akapobeany a izany. Mety misy irrégulier a fa zay no fandaminana azy amin'ny akapobeany. Horaisinay aloha a depoenay daholo reto anarana rehetra reto a sy ny faritra fa zay ny fandaminana azy a amin'ny akapobeany a mahakasika ny lafiny toerana izany. Dia alefa colis zany izay fa ireo a colis regroupé colis izay atambatra zany a tonga dia efa paye avy aty Antananarivo a izay. Paye avy aty Antananarivo raha toka colis regroupé le izy. Raha tsy colis regroupé fa mety a toerana anankiray misy ianao a ka mety tsy misy namana nataka an'izany a dia tonga dia nandaminana azy a ataonay PA indray zany amin'izay fotoana izay dia mba ianao a no mi-PA azy. Zany hoe ohatra raha ianao irery a no any ataontsika any Ankodahoda ny toerana misy ianao fasifasy raha any Ankodahoda raha le toerana dia alefanay le izy a amin'izay toerana mifanaraka amin'izay zay a dia mba alohanao zany a ilay a saran'le colis fa ataontsika PA le izy. Fa raha regroupé a dia tonga dia fa tsy misy paiement zany ataonao fa raha ohatra ka ianao rery any amin'le faritra misy ianao a dia mba alohanao iny a mety tsy lafo iny a 5000 ariary 7000 ariary ohatra an'izay mandefa colis a amin'ny akapobeany a 10000 ariary angamba farafahabetsany a nataka an'izany a dia mba misahirana kely ianao raha ohatra ka zay. Fa ny fandaminana tena azonay atao anamora ny fandaminana zany dia zay atao groupe le izy a sy ho an'izay samy rery a zay mety hoe tsy misy olona miaraka aminao a dia atao taka an'izay le izy. Mino fa mety zany a atao ezahantsika atao mety zay e raha sitrakareo a izany. Dia ya zay angambany zany zao amin'ny akapobeany fa asa aloha raha misy manana fanontaniana e dia iresaka koa tsika mahakasika ny amin'ny ireo a zay any ivelany namantsika zay any ivelany a zay nanao fanamariana teo. Zao a aza matahotra fa misy fomba ahafahanareo a mahazo ny boky satria sarobidy dia sarobidy a fanarahanareo. Raha mety a dia alefasao anaty MP a ny MP ako zany a ny toerana misy ianao hitako efa nisy nandefa ihany eo a fa alefasao amin'ny MP a dia ho resahana ho jerentsika ny fafahana mandefa azy fa misy a possibilité mihitsy a tahaka ny hoe namana sy olona zay mety a mivahiny a any amin'ny firenena zay misy ianao a dia azo alamina soamantsara ny fanaovana an'izay ary sitrakay sady haja be ho anay zany hoe andefa ny boky a amin'ny dikateny malagasy aho ny amin'ny faritra misy ianao a dia iny ianao mamaky an'le boky a avy eo misy fijoroana vavolombelona aterak'le izy a dia omentsika ny tompony voninahitra ao anatin'izay. Fa dia izao marinina tsara ihany a hoe mba nanatrika an'le session miisa 5 ianao anatin'ny enina farafahakeliny. Zany hoe a nanatrika 2 ianao androany dia misy 3 zany ankoatra ny androany a natrehanao izany. Zay zany a no anaovantsika azy a izany. Asa raha misy fanamariana fa hifaranaritsika satria adiny roakatroka mihitsy tsika zany tafaraka teto a izany a. Fa dia fanamariana raha sitrapo ny tompo a dia misy fampianarana vaovao hafa indray ao aoriana kely ao a fa tsy hanome fotoana anareo a dia arao foana eto amin'ny Facebook ny Bras d'Or Epafra le izy a izany. Asaiko koa moa zany mba samy hifanao partage foana ihany tsika hifanao partage eo foana ihany a dia mifankafantatra eo tsika fa alefa foana ihany ny filazana mahakasika ny fanolorantsika ny fampianarana. Dia ampanetretena tompoko fa zay dia karazana borika tahaka an'le nolazainy namantsika teo tahaka ny borika mibalama ihany zay a tahaka ny ina lazana azy tahaka an'ilay goaika teo anatrehan'ny Eli ihany zay a izany a mpanompo tsy mahasoa fa zay zavatra tokony nataonay a no nataonay telo amin'ny rahalahy teto a. Nisy koa ny ekipa miara-miasa any ambadiky ny sehatra mikirakira ny présence anareo a ankasitrahana manokana ry zareo reny a
izany ankasitrahana ny ekipa, ankasitrahana koa ny vady malalako zay miasa ny ambadika ny sehatra manohana, ary indrindra koa ny vadin'ireo mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra tafaraka reo satria matoa eto ry zareo dia mavita mikarakara ny ao tokantrano zareo misaotra be dia be pasteur Narindra, misaotra indrindra brother Bali fa everiko hoe tena tsy ho azonareo sary an-tsaina valopity omen'Andriamanitra anareo vokatry ny fitahianareo ny olon'Andriamanitra tato anatin'ny herinandro monja, dia misy fiainan'ny olona miova, ny olona lasa mandeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra any misy olona lasa miova amin'ny fiainam-panahy, ny fanompony miova amin'ny fitondran-tenany dia ho raisin'Andriamanitra valopity ho anareo zany. Saotra be dia be anareo tamin'izany zavatra izany. Mankasitraka asa raha manana teny amaranana dia teny amaranana nareo dia rehefa eo dia pasena amin'ny brother Bali ary ny famaranana amin'ny fotoanantsika. Mankasitraka an' Jesosy tsika, misaotra prover Epafra, misaotra prover Bali afaka tena hoe fifaliana ho anay ny serviranareo teto tao anatin'izay efatrandro izay, dia averisika amin'i Jesosy ny voninahitra fa mpanompo tsy mahasoa izay, fa dia Andriamanitra ny tena ny asa, dia misaotra anareo mirahalahy miaraka teto foana nandritra n'izay efatrandro izay, dia misaotra antsika ihany koa tsika rehetrarehetra nanaraka ny direkta rehetra na aveto Antananarivo na tany amin'ny provinsa na ho antsika ny Andilam-Bato any maro isika nanaraka, dia tena hoe mankasitraka tompoko tena ankasitrahantsika rehetra, dia mirary soa antsika samotahin'Andriamanitra daholo tompoko. Amen. Amen, amen, alleluia. Ho an'i Jesosy ny voninahitra amin'ny zavatra rehetra, dia mankasitraka antsika rehetra manindry an'izany fankasitrahana izany ho an'ny rafy fampianarana isoma izay tarihan'ny prover Epafra eto Madagasikara. Mankasitraka pasteur Narindra ny amin'ny fiarahana manompo tena fifaliana lehibe ary tena hoe amin'ny fifaliana mihitsy ny fiarahana. Dia ho an'i Jesosy ny voninahitra, andesika samy hivavaka, andao hisaotra ny tompontsika raha tena nahatsapa ianao fanontahin'Andriamanitra nandritra n'izay herinandro izay, na dia ataoko ny disponibilité antsika ary Andriamanitra no mandamina ny zavatra rehetra, tsy avy amintsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra no nometsika voninahitra, andesika hivavaka amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao izay raha misy dera, raha misy voninahitra, dia androany ny fonay izay hitanao, tena mamerina an'izany any aminao Jesosy. Misaotra ny amin'ny nanomboka tamin'ny session voalohany ka hatramin'izao session fahaenina izao, ianao nandamina ny fotoana rehetra, nandamina ny tokantrano, nandamina ny asa, nandamina ny zavatra rehetra tena fantatray fa nahita ny masonay na tsy hita ny masonay, dia misy intervention anao ny zavatra rehetra. Jesosy io tena te-hanome voninahitra anao izay, androany arivo izay tena midera anao izay, manandratra anao amin'ny alalan'izany vavaka izany izay amin'ny fonay manontolo. Jesosy io manindrahindra anao ary misandrata amin'izao fotoana izao Jesosy, misandrata fa mendrika anao izany tena lehibe, tena eny na zany teny hoe lehibe izany ary mety tsy mahavita mamaritra ny fitiavanao izany, fa tena ambony ny zavatra rehetra mihitsy. Tena tsapanay ny fitiavanao anay amin'ity hariva ity, dia mankasitraka indrindra anao izay, mankasitraka ny fiarovanao anay, tena tsy nisy loza nanjoanay, tsy nisy aretina nanakaiky ny lay anay, marina aminay izany hoe ny mitoetra ao amin'ny elatra ao izay ny ao ambany aliky ny tsy toa, izay anao foana hoe aronay sy batterie fiarovana ho anay mandrakariva ianao, tena sambatra izay afaka mitoetra eo amin'ny fanatrehanao, ary androany izay tena manavao sy manamafy ny fanoloran-tenanay, fa hitoetra izay Jesosy araka ny efa nangatahanay teo ny fanahy ny fatahorana anao, hitoetra izay Andriamanitra, hitoetra izay eo amin'ny fanatrehanao mandrakariva, ary hitoetra izay eo anatin'ny ovitry ny teninao, ny fangovitany eo anatrehany fanatrehanao Andriamanitra, ary tehirizo amin'izany ny rehetra mba tsy ho fientanetana ny herinandro, fa tena aharitra tamin'ny farany Jesosy. Aoka ny fahasoavana, ny famindram-po, izany anaraka anay amin'ny andro rehetra iainanay. Amarino aminay ny teninao Jesosy, fa fitiavana mandrakizay no tiavanao anay, izany no ampaharetanao ny famindram-ponao aminay. Jesosy tehirizo izay fa te haharitra hatramin'ny farany, satria izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Mankasitraka Tompo ary ho andovan'ny lanitra anie izay rehetra,
ary ho manjaka amin'ny tany ihany koa tena ahita ny voninahitra ao miasa eo amin'ny fiainanay. Ho anao mandrakizay ny voninahitra ho tahina ny tsirairay avy, ho tahina ny alina indray amin'ity alina ity mba ho alim-pialan-tsasatra. Raha pitso ny fanompoana raha mbola tsy tonga ianao Jesosy dia tena ho tahina ny fanompoana ny tsirairay avy tena hoe hisy fiovana lehibe mihitsy ny asa fanompoan'Andriamanitra satria tena misy zatra vaovao indray nomenao anay entinay miaraka ao anatin'ny fanomponanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana sy angatana izany vavaka izany. Amen. 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 Dia rarosoa antsika rehetra re samy tahiny tompo mirary alahady sy asa fanompona mahafinaritra ho antsika rehetra ho tahiny tompo anie ny tsiraray avy. Mamerina fankasitrahana Brother Bali, Pasteur Narendry, tahiny tompo ihany koa anie ianareo sy ny tokantranonareo. Rarosoa antsika rehetra tompoko. Jesosy daholo.